tontolon'ny tantara. Anaty Espito, ireo anome aina ny tantara Lantosiliva ary Ioly miaraka amin'ny Eric, Jean-Jacques, Hervé, Rakoto ary Faly. Tovorazana mamonjy no nandray feo, Anjariliva no nanandy tosy. Fa ianao ve zany ry Henri dia tena tsy miraharaha mihitsy Fa tsy miraharahanao ahoany Vao teo ianao ny tonga dia zao indray milaza fa hoe handeha. Fa andeha ho aizy amin'izay ny andro nge efa alina ka raharahanao inona raha izay alehako any andray kosa tenao. sao dia heverinao fa vita amin'ny donanam-pony ohatr'izao ary ty fainany ity tsy maintsy mitsikaraka ranona. Fantatro ange fa andeha ho any amin'ny vehivavina ho any ianao fa tsy misy an'izany. Dia maninona koa nefa na misy an'izany ary inona moa no tokony raharainao an'izany Henri fa dia tsy misy dikany aminao tsony tokoa ve za ty leobe an'izany ary mianta mariny tena leobe fa za ilanao vanina isan'andro eto tsy mahalala leo stofoka aminao ny fanitsakitsahana ataonao aminy efa manginy fotsiny fa dia iretana eto ka zany ary noho izy tsy misy manery anao hiaritra an'izany koa nge eto rehefa tsy mahatatarana mahazo mandeha mipitsika any andray kosa ry Henri tsy naposiko manana toetra ohatran'izany mihitsy ianao. Tena tsy naposiko ny toetranao ary zarangaza mba tsaratsaraina ohatran'izany fa inona ny dia alahelonao amiko kay no naovanao toera tsy zaka ohatran'izao tena vehivavy manorosory ahy mihitsy ianao ty leo an'izany sermonina izany leo mihitsy ary mianta sady taraky be koa fa alolo andeha zay fa eo anao andray dia mbola lasa ihany izy efa tena tsy misy dikany amin'ny tsony tokoa tsisy dikany fa dia atakalony an'izao karazam-behivavy rehetra any ivelany any izao toy ny mpiasa trano sisa tena fijaliana izao fiainako ato amin'ity tokantrano ity izao mafy amiko mihitsy izao nefa afaka ny anao inona moa tsy manapidiny tsony fa efa voafatotra tsy maintsy zakaina na dia mafy aza. Ormianta vao aty zay ngamba izy fa tonga tena efa resy tory tanteraka hoay ay moa efa miray maraina izao dia izao ve vao manala miditry ny trano vao aty varavarany ity ry mianta zay ve dia mbola tsy henonareo ihany efa ho avy ary fa maninona dia efa kotrokotronina mafy ohatran'izany ny varavarany sady manaitra amin'ny manodidina kefadiny firy zao nandondona teo nefa tsy raharahanao mihitsy ka zaza mbola tany am-pandrianako dia na izany araha ve dia tsy hoe na dia matory maty ohatrin'inona ry mianta Ry Henri efa miray maraina nge izao efa ao anatin'ny toromaso tanteraka fa sao dia mba hiverinao fa hoe ka raharaiko inona na amin'ray ary izao tokantranontsika nge ty ry Henri mba hasiho ajany ihany re mba lelaviko ny faladianao dia efa tamin'ny firy ve ianao no niala teto dia zao efa miray maraina izao vao miditra ny trano sao dia mba tsy rariny tsony zary mianta dia efa miteny ianao aza hanaovana sermona ohatr'izany fa leobe tsy maintsy miteny ihany tsy mety ny eritreritra satria tokantrano ikambanantsika sy ianao ty zao no izy okotsika samy ianao zay tiatsika fa aza mifampiteniteny zany tsony fa inona mihitsy ara ny tena mahatonga anao an'izany tena tsy azoko mihitsy sa efa leo ahy ianao ka raha mahatsiaro tena leo ianao raha matotiana atofoka dia afaka miala mazava be nge zany sao dia verinao fa misy mitana sy mitambitamby aminao reto mahalalaka io mivaravarana fantatrao fa efa resa dia ataonao an'izao leobe an'izany arangah eny ary tsy teny tsony tokoa ara zay ny tianao zay mihitsy zao no tena mety io misarona mbola latabatra io ny sakafonao za tsy hinana tsony fa efa voky tonga angamba dia atory fa nitoro maso zao no tsy ampy amiko za ngamba etsy amin'ny seza lava etsy no atory fa maninona koa
tena tsy tatoko mihitsy ilay fofona ranomanitra amin'ny akanjonao fa tonga dia mitady ioka e. Mandana koa any fa tsy misy tambatambazana izany eto e. Dia ohatran'izany akery Rindra ny fiainanao an-trano ao a. Tena mafy angeky e. Ndray mampalahelo aoka izany ka dia tena tsy miraharaha andritsony izany Henri amin'izao. Ataony avokoa rehefa karazana fanitsakitsahana tokantrano e, ary tsy azo tenenina amin'izay tiany atao izy. Tena tsy nampoisokanana toetra ohatr'izany mihitsy ankizy iny ka. Zaky tena diso fanantenana tanteraka ny aminy a. Potika mihitsy ny fiainako amin'izao e. Saviky mbola azo eritreretina ihany hoe mety hiova izy indray andro any. Asaky toetra ratsy aloha azo ialany. Saingy amin'izao fotoana izao no mijaly sy mila fanampiana. Ka afaka ny anao inona mondry amin'izao ka? Ka eo mihitsy angeky e. Tsy maintsy haritra an'izay mitranga rehetra ihany izanyko. Fa izy izany dia efa tena tsy menatra tsony mihitsy amin'izany zavatra taony izany. Tsy misy mahamenatra azy mihitsy izany e, ary vao mainka aza abaribariny eny Amasom-bahoaka eny. Isaka iny olona mahafantatra ka tsy miteny amiko fa miaraka amin'ny vehivavy hafa noho izy a. Indray andro izay tokoa aloha nahita azy fa tsy sanyteny tamindry e. Efa tsy misy miafina izany e. Mijaly angeky izahay e. Tena mampalahelo ahy Indrika. Nefa tsy hitako ity izay atao hanampianandriko. Eny e, fiainatokantranoko tokoa moa ka sarotra na dia ho an'ny namako aza ny hanampy ahy e. Any fomba ahoana tokoa no hanitsiana azy amin'ny toetra ratsiny. Ndraso fa hitako eo izay ho lazaina aminy rehefa mihaona aminy ahy e. Ho lany rora fotsiny eo koa nge Ndry. Za zaky tsy mahateny azy ary mila akasy tanana mihitsy izy amin'izany nge. Tsy maintsy miteny ahy. Hoay, tena ohatran'ny fanina bika izany a. Fa manino Ndry? Tena fanina Rindra. Andriamanitro. Mianta. Tena safotra ity marina. Tena tsy mahatsiaro tena mihitsy. Fa inona koa ary nahazo azy tampoka teo e. Mianta. Andraso aloha ianjo vonjika. So sanatria manino eto mianta. Efa tsy maninona intsony Ndry. Ie, efa tsy maninona intsony aky afa dia misaotra betsaka. Fa naninona tampoka teo aloha Ndry e. Tsinitsinina teo dia safotra tampoka teo am-pitsanganana teoko. Izay mihitsy ny nahataitra dia netiko teto amin'ity dokotera ity Ndriko. So ihany moa fa teto akaiky dia teto ny netiko. Ndry koa ange tena ny sahirana mihitsy fa misaotra mihitsy aky. Ahoana ka efa tsy maninona intsony ahy e. Efa mahazo aina tsara. Ie. Nefa na zany aza. Ndraso aloha andrasana izay lazain'ny dokotera teo fa ohatran'ny mbola nisy zavatra nataony teo amin'ny fizahanandriko. Fa ahoana ozy izy? Oka aloha fa aty izy ity fa tamy. Bevoka veka izy za. Tena tsy noeritreretiko mihitsy. Eny akia, bevoka izany Ndriko. Fa tsy vaovao tsara ary ve izany. Fa Ndry ity toa ohatran'ny variana be am-pitsanganana eo fotsiny. Manana zazakely izany Ndry io ako. Rindra, fa kaiza ve mbola vonina indray an'izany e? Ina no iandrasana azy io? Fa ahoana ka? Karazako rotan-dava ohatran'izao mety iandrasana an'izao vahiny kely izao ve izany? Afaka 6 volana eo. Ai, aza mieritreritra an'izany aloha Ndry e. Ka tonga angeky dia any no le ansaiko voalohany. Mieritreritra ny fiainako a. Tsy mba ohatran'izao no nofinofiko tamin'ny Henri mantsy. Eny e, ho hita eo ihany izany fa ity zazakely ity aloha imasonako. Rindra, inona no mety ho ateraka izany rehetrarehetra izany? Fanantenana vaovao andrio zazakely io e. Fa tena miteny an'izany amindry a. Manandry finoana. Fanantenana vaovao ahoana? Mety ny fahatongavany aza no ampilamy manodizadisa eo aminareo sy Henriko. Ohatran'ny azo eritreretina ihany tokoa izany a. Mampiova zavatra ka mety hampiova ny toetrany na dia ny fahinony fotsiny aza hoe bevoky Ndriko. Izany ve ke Rindra? Tena marina e. Iza marina moa no mahalala na ny fiandrasana an'izany ho ela loatra no mampanao azy an'izao karazan-ditra rehetra izao. Eno a. Nefa ka tokony mba hiresaka amiko an'izany mazava angeky izy. Ka tsy fantatra izay anatsahiny re. Eny e, izay tokoa aloha raha nirariana e, dia mba hampiova ny fiainanay. Tsy mbola olona izay ko aminy aloha izany. Fa maninona kosa ka? Ka sao dia lasa aloha loatra fa aleo afaka kelikely e. Tsy hitako kosa izay tsy lazandry aminy azy izany ko. Marina e, andraso mihitsy aloha ka
tsy misy mahamakeratony amin'izany. eny ary nefa kosa aza dia atao ela loatra fa ndriana ange nijaly amin'ny fanitsakitsahany andry eo e. Raha sendra tafahoana ary nareo dia izao e. Aza mbola milaza ny ininona any aminy ndry. eny ary za koa moa ve moa dia ilaza inona aminy anjarandringa izany e. Marina ankizy izany a. Mba afaka miaraka mipetraka aminao eto ve? Henri, manahoana ianao? Manao indrindra. Salama ka, mipetra ianao eo e. Tsy misy tompo-toerana eto anga? Seza malalaka io fa tsy misy tompo-toeran'izany. Ka zay tonga aloha ihany izany ko. Ary ohatrany mbola tonga aloha ihany fa tsy tara raha izany no izy a. Dia ahoana? Ka ahoana moa fa mba hiara-hiala hitahita aminao etoko? Ka io ary, eo amin'ny tavoahangy io mbola misy. Dia ataovy rehefa aza misalasala e. Misaotra rindra. Zahay mihitsy ny tsy hafozako anao ty. Izany a? Tsy miova mihitsy ianao fa sarika lalandavy eny foana. Ny vehivavy rehetra ny ohatr'izany daholo fa tsy za rery. Tsy miova fa toy ny lasa ihany. Izany ve? Fenao kosa aloha hafa mihitsy. Raha fantatro ny toetrako dia fantatro ihany koa ny toetra ny namako fa azo dianao faniny e. Andray, namanao izy, mianta ve? Izy indrindra ary mifanandrify amin'izay mihitsy ny zavatra tiako resahana aminao. Efa ela ihany mantsy no mitadiavako anaoko. Ka ny misy ara ve ny tsy hitanao e? Nefa eny tsy maninona fa azoko tokony manome laharana manokana anao rehefa avy eo e. Ny fotoana hifazifaziana ohatr'izany no tsy misy e. Fa raisy foanjara-bika ihany ny fitenenana anao noho ny fampitondrana sy mianta ho toy ny mpiravavy iray tapo e. Fa tena tsy rariny kosa ny fanitsakitsahana ataonao azy a. Le ty e. Tena tsy te hiditra amin'izany resaka izany ary indrindra fa hoe ianao ny resaka amiko amin'izany. Tsy maintsy resahana izany fa nahoana ianao no mitady hanakombona ny vavako e. Eny e, fantatro ange fa nitady resaka tany aminao tany izy. Fa manana n'izay tarainana nefa moa izy aminao ka. Miaritra amin'ny mafy aminao fotsiny amin'izao izy izao. Hitanao fa efa resy izy dia ampirafesinao. Fa iza kosa aloha no milaza fa mampirafy azy ahy. Tsy nitaraina tamiko izy tamin'ny voalohany e. Fa raha nitoetra ratsinao ataoko fa efa fantapoko fantam-pirenena mihitsy. Efa tsy miafina miza tsony e. Tsy misy henatra amin'ny tany amamonako. Mba moramora aloha rindra fa dia aty amintsika daholo ny mason'ny olona e. Izany ny marina. Ka tsy mety mifanosipota akoatr'izany ho aho. Fa maninona anao iny namako iny e. Inona ny tena mpiovanao manjarina anao toy izao ka. Nefa tomba olo-kendry sy mahay mandinika ihany nahafantarako anao hatramin'izaiko. Ny olana hatrany rindra tsy ahaka. Satria miaritra aminao ary hitanao fa tianao izy dia izany nanaovanao azy toy ireny. Mba mieritrerita ihany lahy. Ianao koa ny tia hijoro isolo vava azy etoko. Tiako fantatrao fa mbola manana ny namana izy. Afaka niaro azy amin'ny fotoana rehetra. Ary efa fampitandremanao anao koa izay teniko teo izay ka. Fa maninona no menao avertisement? Eny, dia ataovy ihany ariko. Tsy handany andro resaka an'izany ngerindra no mba nanatonako anao teto e. Ianao tia tonga dia avy be amiko. Ohatran'ireny hoe nanao inona anao reny. Teo amintsika anie raha nandinika ohatrany tsy nisy ny olana mihitsy ny fifandraisana hatramin'izay. Izay ataonao amin'ny namako iny dia ataonao amiko ihany koa e. Raha voadona izy mba marary ihany koa ny haikoko. Iny resaka mianty iny ho avy aloha hijanona any fa manorisoro mihitsy. Zao rindra. Andony amintsika indray ny resahany e. Ny fiarahako taminy azy efa fahatosoana goavana tamin'ny fiainako mihitsy. Indray ty vavanao. Maninona? Dia sahanao no milaza izany eto masoko eto. Ka maninona moa izany e? Izany efa miteny aminao fa ny amintsika senao tsy mbola nisy olana inona ary. Tena lehilahy tsy vanina mihitsy raha ianao e. Na dia ho tonga anao any aminy ary izany tsy maninona e. Fantatro mantsy fa tsy maintsy anao an'izany ianao. Ie, rehefa avy eo mihitsy dia efa ataoko fantany mihitsy ka. Ianao fotsiny no lany roa rano fa efa fantany ange izany e. Angatsy nambarany taminao. Mety adininy angambany. Tena tafidikizo mihitsy ny anta tafiditra taminao ka. Ka efa misokatra amin'ny danadana ny varavarany voany rindra. Ary efa sokafako anao indray izao ankehitriny. Sao dia ny amintsika ary ny tokony asiana resaka fa iny aloha raha hidaboka any mihitsy. Aleo any fa efa tsy ateza tsony anie. Za nefa tena miteny aminao fa hanenenanao ihany izany teninao izany. Tsy misy hanenena an'izany e. Tena tsy fantatrao ve fa mitondra ny... Maninona? Ka. Indray, saika lasalasa ny vavako marina. Raha nisy kely dia voalazako tamin'ny hariva be voko ny anta. Nefa izy aza efa nanavatra mihitsy tsy teniteny an'izaniko.
so ihany fa inona saika teneninao teo ka mbola nenenanao izany fa mbola veloko aminao ihany zara angaza mba etsona tody tsy miantso tody aminao ahy fa eritrereto ihany izay atao hita fa zany no marina inona moa no tokony tantaranao ny fiainako any ami'rindrany maninona ianao ty tena vehivavy tsy misy ilana azy mihitsy tsy misy fotony inona ianao andray fa maninona ny fialahanao fotsiny vehivavy mpanala baraka fa inona ny nanalako baraka anao ry ary no aminonao ohatran'izao inona ny tantaranao ny fiainako any amin'ny olona any ivelany any amin'izay ny olona avy no afa baraka ery masim-baoka ery ny vazavazany ohatran'inona fa inona nefa zay toetra ratsinao zay mihitsy ny tena anisan'ny tsy nitiavako anao tsy ala tsy vanina andray ary aza vonoina ohatran'izao fa tsy misy saina mihitsy ianao ty oka ho aby fona aminao ahy piramoa miteny aminao foana fa rehefa tsy zakanao ny fiainana atao amin'ity trano ity dia mahazo mandiny ianao inona ndray nefa mbola zavatra inona zavatra mbola nataonao zany nalainao baraka tany amin'rindra tany tsy nanala baraka anao zany fa izy na tsy arony tena no manana didy dia efa miteny aminao ary mianta fa ataovy fanondrony zay sa matiko ianao aiza mivariko ka mbola mikarakara azy nge za io maninona efa mifiry zao mbola tsy misy anina masaka foana to ka mbola fa inona fotsiny no ataonao atao hatram'izay hatram'izay nge za rery foana misakafo ato rehefa riva fa tsy mety mihinana ianao ay dia efa heverinao tony tsy misy tsony azy zany tena tsy misy saina mihitsy ty inona ray tapavy andray aria fa inona fotsiny nakako an'ity no tsy hamasaka sakafo inona oka rehefa maty ahy zany ny sahaza ny vehivavy etanao raha matity avela aza ahy aza ro hitana ohatran'io voloko fa marary ange manontany ianao inona fotsiny nataonao tato hatrany maraina tena olona tsisy fotony mihitsy inona koa ny re mbola hijanonako ato aleo rangaha mandeha any velany any fa tsy naninona velondry tamin'izany dakanzo sy ny vono izany eto amin'ny tratrako eto no mbola ohatran'ny marary ahy akoatran'ireny mangana mitarehako hitandrireny tena mampalahelo izany nanaovana andry izany ka sao dia tokony hoentina mamonjy dokotera ihany alohandry veloka irindra amin'izao fa efa tsy maninona ntsony mariny tia indry mitondra voko tia mantsy ny sao dia sanatria izy fiatraikany amin'ny zazakeloko aza manahy amin'izany fa efa tsy maninona ahy tsy nampoiziko anao toy izany izy noho ny fitenenako ka nefa nge dia fitenenana tsotra ny nataoko taminy ka lazay ny fananala baraka azy hono za dia izany no antony hoe namonory anazy zany dia hitary ny lava be dehibe ny zavatra ny teneniny to zavatra tsy misy dikany dia aminony ange dia efa mitatra tamin'ny fikasitanana mihitsy izy ty ankehitriniko nga hitsy mampalahelo rindra mianta tena tsy tantoko aty izao ataony andry izao mariny zao avy ny malahelo sy marokoditra mihitsiko tena tehiteny andry aho hoe maninona kira misaraka amin'iny raha efa tsy zaka-tsony maninona rindra maninona raha mialy ka vadiko angeky inona tsara na ratsy tokantranoko foana ka io le hoe ny tokantrano fefiny raha fefina ve isy mihoatra noho izao fa nitsakitsahana sy fanaovana tsinitsinina ny vono manaraka ihany sao dia efa tafahoatraka izany tsy mety ki izany rindra dia mbola tsy fantany izany hoe be vokindry mbola tsy fantany satria mbola tsy nilazaiko taminy maninona nefa raha teneniny atao min'ny fanao ngeky izao dia mampalahelo andry oka mihitsy lohaky rehefa milamindamina fa iandro roviana ihany ary ka za mbola manana fanantenana hoe isinda sy lamina ny atezerany rehefa afaka kelikely ihany mandra-pahatonga an'izany dia tsy aheto tsy hoe maniry lozandrikory fa ataon'ny fanao foanako tsy maninona ki fa heretako foana anaraka mba amin'ny ain-dehibe indringa io amin'ny farany ka inona ary isaraka aminy dia andao ny tokantranoko dia ho aiza eritrereto ihany izay fa tsy mampaninana mitasona andriana aminay aloha rehefa tena tsy hita tokoa izay tany aleko tsy mbola amin'izao aloha izany korontana ny tokantranoko ka anjarako ny mandamina an'izany jereo nge tiandry arao maso tsara mihitsy ny fahasalaman'io zaza akibondry io fa sao dia anahiranako na ny vola entina manatona dokotera aza angirindra tsy misy teo alohaloha teo izy te hanome vola dia manome tsy te hanome dia tsy manome fa zao izy
tsy manome atsony mihitsy na ry ary azy jereo amin'izanyko aleo efa ampiako indri e aza misalasala mihitsy miteny atsy amiko raha misy ilana voloatra izanyko eny ary dia misaotra mialoha kirindra izay no mahampinamana antsika e fa izao kia hoe ahoana tena mba miangavy andria mba tsy resaka ninonina amintsony aloha raha sendra hoe tafahoana iny an-dalana iny izany nareo eny e fantatro tokoa izany manjary aty amiko indray izy no mamatratra mantsy rehefa avy eo dia tandre izao mivokany eny ary tsy tokony nataoko tokoa izany raha nampiziko mialoza na azo andry izao ena ho any efa tafitany aminy ny afatra ka anjara ny sisa mieritreritra n'izay ataony rindra marina izany aleo fa tsy tentsony ahy e ary toy iloza no mipetrapetraka fotsiny io fa tsy manolotra ny sakafoko e aiza mivariko tsy misy vary eo Henri maninona fa tsy misy vary ahoana ka ianao ngamo no nanome volahy efa ho firy andro izay e sy kely taty ampelantanako taty ihany koa efa lany ka tsy hitako tsony izay natao dia maninona teny janona fotsiny amin'izao rehefa tsy misy vola fa tsy mba mahalala hoe midemerda inony anty mama Henri fa inona fotsiny reny ao anatin'ny lohany tony vehivavy tony e vehivavy tsy misy dikany kare aza vonoina ohatran'izany ho aza fa marary izany ry tiany sazany vehivavy oatra teny io a Henri oka ho marary ange izany e mifona ho aza e tena ndray aloha dia tsy amelako mihitsy raha tsy mahatsiaro mijaly sy mandilifiry tokoa efipiry amoa no miteny an'izany a aza mpitsalinao ary ka tsy maintsy ataoko kare be voka ange maninona inona tsara hoe nilazainao avereny kely hoe be voka aho toejaza sao dia tsy mety amiko sy ny zanatsika izao vono miatra amiko izao zanako tena taiza izany andray fa everinao fa zanako taiza moa raha tsy ny zanako ihany e zanako koa maninona tsara dia everinao fa inao an'izany Henri tsy mananjanaka amin'ny vehivavy ohatranao sao dia mba efa tafahoatra loatra koa izany teninao amiko izany sa teny vokatry ny atezerana ihany dia efa mbola averiko amin'olo mianta fa tsy mananjanaka aminao zanako ao tany velany tany efa fantatro andray dia sanao ve no mandahazo ohatr'izany fantatrao nefa fa taty foana hatramin'izay hatramin'izay dia izao no teneniko anao tsy vita moramora izany fa tsy mila olona be voka mijanona atao amin'ity trano ity koa ny aloha raha pitso dia ny raha pitso any ianao dia mivoaka miaraka amin'ny entanao maninona tsara hoe ry Henri mazava aminao ngambo izay tsy tia hitanao eo tsony amin'ny fiverenako raha pitso izay fa lasa ianao mandeha any fa raha andeha mody andeha ho aiza ry Henri hatramin'izay efa niezahako n'ilay ferina trano reo karazana fampijaliana nataonao tsy mila raha maso betsaka ary mianta ataoko fa mazava tsara aminao ny teniko izay dia samy ve ny nandrokandry ohatr'izany vitany akia efa reto avokoa ny entako rehetra tena tsy vanina ny lehilahy raha izany ka ary tena tsy mifahatrovana mihitsiko ny lehilahy rehetra ve kirindra sa ny anjarako mihitsy ny tsy mifanandrify amiko asa tsy nisy nanam-poan'ny Henri anana toetra toy izao aloha jereo vono sy kapoka marary ohatr'izao saika tsy misy afatarana andritsony mihitsy tena simba tanteraka indriry mianta za ve tsy raha ny tenako tsony akiza satria efa tsy misy dikany amiko ny zavatra rehetra tia hamono tena akiza rindra indray aza miteniteny foana ohatr'izany kosa aloha ndry hamono tena tsy vaolana izany ka inona tsony moa ny amiko raha indray mandeha ve no mantavary dia andeha fitsotro be efa simba ny fiainako rindra ny amin'ity zanako ity fotsiny tokoa angamba sisa manaka natsy ianao an'izany satria namany mamono azy ihany koa raha manao an'izany marina aloha izany za rery ngeky tsy manana nizaniza hitarainana za mbola eto tsy mbola namelandrirery hatramin'izay eny tokoa ndringamba sisy aza matahotra indry fa raha mbola zakony za tsy hamelandry ady rery amin'ny fiainana fantatro ny mahazo andry sy ny toerana misy andry misaotra kirindra ndao entina anatrano aloha reto etandry reto dia ihany ndry no mipetraka dia ahoana ki izany rindra ka any amiko aloha ndry fa ahoana ahoana ka sao dia manahirana amin'ireo ray aman-dreny indringa izany
mamanareo to ohatra ny masika ihany mantsoko. Aza manany amin'izany ry fa za ihany miresaka aminy ary tsy maintsy manaiky izy. Iza toko moa tsy angoraka andry amin'izao mahazo andry izao ka. Ka sao dia manahirana mantsoko. Tsy misy manahirana izany fa ndao e. Eny ary. Tamana tsara ndry. Tamana ihany tokoa aloha ahy. Mahafinaritra ny monina atao aminareo. Mba ahitana filaminana mihoatra n'ilay tabataba lava tany an-trano ny daroko isan'andro. Efa afaka amin'izay ndry ankehitriny. Every toy ny nofinofo nandalo teo amin'ny fiainandry ireny. Dia nanahoana tokoa kizay aho ry. Aza mieritreritra azy tsony koa ndry ka. Avy alao izy hoany. Aleo izy sy niditra no hoany. Tena tsy naposiko akiny nandraisana an'ilay fitenenako azy fa mitoejaza. Ary tonga dia nanda azy tsy horainy avy hatrany izy. Dia izay no antony nandroany atao hatrany. Lozana ankizy izany a. Dia nisy izy afa-tsy izy tokoa moa niaraka tamiko e. Fa dia efa asosorana amiko sy filambaniny angambany azy. Tsy misy anaovany fiainana ndry fa manelingelina azy e. Izany tokoa dia ho lozaniko. Ary mety tsy ho tantiny ny valin'izany. Fa raha toa ka mbola iaiky ny adosony ihany kosa aloha izy indray andro any. Mety ho foana avokoa ny hotavitany. Findry ve mbola tia azy foana e. Vadiko angeky inona tsara na ratsy. Na dia fireny aza ve ny nanaovany andry e. Izy anefa tsy tia andriko. Raha tia andry tokoa izy efa tonga nakandritatita anatin'izao tapapolan'izaoko. Mieritreritra an'izany foana koa izy dia manontany tena hoe hatramin'izay tokoa ve izany dia tsy nitia mihitsy izy hatramin'ny voalohany arahanay. Mety ho marina. Dia inona fotsiny no antony nangalany ary zaniko. Ohatran'ireny fary ireny tsy vitan'izay fa mbola nitsakitsahana indray koa fa ohatran'ny misy mandonaka izany. Andraso hoe fa iza kiny tao? Ay ve, olona mpanatitra taratasy ka. Taratasy ho mihitsy ty. Zany. Ary ohatran'ny taratasy avy any andafany izy izany. Eny tokoa. Adresa avy any amin'ity mpandefy ity. Ary mety ilay zavatra ty raha izany ka. Fa zavatra inona izany? Ndraso aloha zokafany. Tsy maintsy mandeha any andafaka izy fa fiantsoana ho any tamin'ilay fangatahana nylevako tany ty a. Mahafinaritra aky izany a. Dia tsy maintsy mandeha izany ndry. Tsy maintsy mandeha aky a. Dia alahelo izany izahay amin'izay fotoana izaiko. Aza matahotra indry fa iantso anareo aty foana e. Dia iantso andry koa. Eny mahasoa andry tokoa izany fa roviana moa indry izany no andeha. Mbola afaka tapabolana mahery kely io ngamba. Efa kaiky ihany izaniko. Fotoana hikarakarako ny taratasy rehetra andehanana azy izany fa efa tena tongotra tokoa ny nanaovana azoko. Ndraiky rendrako. Raha andeha zao indry dia hoaiza indray no alehako. Fa ahoana indry mametraka an'izany fanontaniana izany. Indry ihany tokoa no antom-pijanonako ato aminareo ato ange. Indry no niaro sy nitondra atato. Kindry aza efa tsy ho eo tsonoko. Dia hoe rehefa tsy hoe ve za dia tsy afaka mijanona eto tsony indry. Mazava ho azoko. Ety andry mandrapahatonga avy amin'ny fotoana terahandry e. Tsy efa nitresaka izany ve isika ka. Eny ka indry azy ty andeha tampokako. Ka afaka mijanona eto foana ho andry. Ka izany kosa ve dia mety ny olona atao aminareo ahoana? Fa maninona ny olona atao aminay ka. Ataoko fa makasitraka ny fijanonana indray ato avokoa zareo ka. Na dadanay izany na mamanayko. Eny tsy samy teny amin'ny rindrany zava-marina. Rehefa eo ihany tokoa izy no mandray atsara ho reniny io fa rehefa amin'ny fotoana tsy mahay ho azy dia manao toera tsy zakamiko izy. Tsy dia hiteny an'izany amin'ny rindra fa sao dia mampisolana eo amin'ilay sy mianaka izany. Tsy maintsy resahako amin'ny dadanay sy mamanay moa ty fandehanako ty e. Ka zavaiko amin'izany fijanonana indreto raha toa ka misalasala indry. Rindra tsy maninona nge raha ohatra ka mandeha amin'izay ahy ataoko fa efa mba ampy izay fotoana lava ny janonako teto izay. Fa andeha ho aiza aloha indry e. Ny toerana leha indry aza tsy mbola hita indry akoroko. Eo ihany indry. Rehefa hita sy fantatra mazava izay toerana leha izay vao mialetoko. Ka tsy misy fanazavana betsaka fa efa mazava ka amin'izay teniko izay ka. Eny ary. So ary misy zavatra tsy dia azoazo indry ataon'ny olona atao aminay e. Anka tsy misy an'izany fa aza mieritreritra an'izany kosa indry e. Ka tsy hitako izay olanako. Efa izany no miteny fa afaka mijanona eto amin'ny fotoana rehetra indry ka inona indray ary.
dia lasa tokoa rindra. 3 andro izay ny nandehanany. Efa fantatro raha ny zavatra niandry ataorian'izany fandehanana izany. Vao nidify ity tanàna ity fotsiny ny fiara nitondra azy ho eny amin'ny seranam-piaramanidina dia efa nanomboka ny antso-jay maro isan-karazany nataony ny reniny tamiko. Efa fantatro ihany koa fa tsy aritrela ny fijanonako eto e. Saingy rindra moa tsy mahatsapy izany. Tsy tiako ihany koa ny manome alahelo azy ka izay no antony tsy maintsy nanekiko ny hijanona ihany na dia tsy sitrako azy izany. Izaho ihany tokoa no tokony hiatrika ny fiainako fa tsy ho enta-mavesatra ho an'ny hafa izany. Zao dia izao ihany aloha dia andeha. Odinareo aty ry mama. Ha, manao ahoana ianao tompoko? Manao ahoana ianao? Fa ahoana ny ianao? Ianao zao no tsy fantatro fa iza moa ianao e? Ay, namany rindra. Ay ve, za kosa anadahany. Mamanareo any ambony ihany raha hijery azy ianao. Ye, vao tonga zao mihitsy koa ne za io e. Ka mandeha any ary ianao raha hiakatrao e? Ary ianao fa andeha e? Veloma ianao? Ndry? Toa lasa ihany izy marina. Fa ahoana koa ary ny vehivavin' e. Toa ohatra ny rem-poziny olona manana olana mavesatra ireny ny fahitana azy. Hita hoe avy nitomany izy teo iny. Namany rindra. Rindeo aiza? Hitady azy? Andraso aloha hiakatra ao amin'ny mama ambony ka. Dia andeha ho aiza ary ity izaho ity izao e? Tsy fantatra akory izay ho alehako, izay ho ataoko rehefa avy eo sy ny sisa e. Izao fahaverezako izao dia maneho ny fahareseko manoloana ny fiainana. Tena avizana fa andraso aloha akaina kely eto amin'ity sisiny eto ity ka sady tena reraka ihany koa azy izany. Hoay, ary fa manina koa ary ity olona ity izany? Ay, jamba. Tsy tena angamba ny lalana fa tena mitsapatsapa aty amin'ny sisiny aty izy. Andraso aloha. Azafady, diso lalana ianao fa avy eto ankavanana ny lalana ho an'ny mpandeha tongotra. Misaotra indrindra tompoko. Avy eto ho tantanako makina ianao e. Misaotra indrindra. Nefa ve mba ho tonga any amin'izay toerana lehanao ve ianao ty? Azafady indrindra tompoko fa tena very ako. Hoay, izany ve? Ka ohatra ny nisy fiara marobe nijanona tery aloha tery fa izay no tsapako e. Nefa ny lalana falehako isan'andro tsisy an'izany Fa mandeha rery anga ianao sa misy olona niaraka taminao? Za rerika. Indray, dia ahoana re izany e? Fa aiza tompoko ty toerana misy aty azafady e? Ity amin'ny 67 hektara? Indray. Ay, tena lasa lavitra tanteraka izany ary izay izany navery ako. Fa aiza ianao mody? Eny Ampandrana ka. Ka ahoana no nahatongavanao ety? Ka ilay fiara nandehanako izany no diso e. Nefa dia efa nanontany azy eo vao hiakatra ilay fiara. Ka raha izany re, amin'ny fomba ahoana no hahatongavanao any aminareo? Ka ny olako ihany koa izao dia tatsy aloha tatsy tsaroako nisy nangalina ny paosiko ka very avokoa ny vola rehetra taty amiko e. Indray? Dia tsy misy andehanako taksy intsonko. Mampalahelo ahy ianao raha izany. Mba olona tsy matahotra an'Andriamanitra kosa raha olona efa hita fa jambo izao no nangalaranako. Mariny. Ka azafady tompoko raha ny tananao ela fa mety maika amin'ny alehanao ianao nefa dia nitazomiko teto fotsiny. Aleo andefa veloma ianao dia misaotra betsaka tompoko tamin'ny fanorona ny lalako e. Azafady aloha e. Ahoana izay? Dia ho tonga any amin'izay toerana lehanao ve ianao amin'izao? Tsy maninona fa aleo ateriko ianao e. Anontaniako olona tsy kelikely ny lalana dia tonga any amin'ny farany e. Tsy maninona fa aleo ateriko mihitsy ianao e. Ka sao dia manahirana anao anefako. Tsy manahirana e. Ateriko any Ampandrana ianao. Andeha fiarintsika fa mba misy vola kely ihany aty amiko aty. Eny ary tompoko. Dia mbola mamerina ny fisaorana betsaka anao re tompoko.
Ka teneny ny mpamily fa eo amin'ny lasantsy sika ny miala. Ay, misy miala eo amin'ny lasantsy azafady o. Eo ara le miala ny lasantsy. Avetsy ary tantanako ianao e. Misaotra tompoko. Zay. Dia rehefa tonga eto izany dia fantatrao amin'izay ny lalana. Aie, efa tsaroko ka. Andao izany ho hitarika anao ndraika. Miala eto sika dia manaraka amin'ity sisiny ity mandrapatonga ery amin'ny pompe ery dia eny vao mivily. Indray. Ary tena mahafantatra lalana tokoa ianao izany a. Ka tiany lalako isan'andro ka efa haiko tsara e. Ny fiaranandehanako sendra ny fandiso no nahatongavako tany amin'ilay toerana teo ka nahavery aka. Fa rehefa tonga eto indray efa tsy very tsony. Ay kosa. Dia mbola lavitra eto ve no misy anao? Efa tena akaiky dia akaiky ka. Efa tonga ny tsara izany ianao raha eto no hiverina. Tonga ny tokoa fa dia misaotra anao nefa maninona moa ianao raha mba mandroso any amiko e. Androso? Tsotra ny hafahafa be ve izany? Fa mbola maika nga ianao ka. Mbola misy fotoana hovonjenao. Za tsy manana fotoana vonjena fa... Fa nahoana ka tsy tianao ve ny mandroso ao an-tranon'izany olona jambo izany ohatry ny hafahafa? Andray kosa za teo ianao e. Tsy niteny sady tsy nieritreritra an'izany akory aho e. Vazovazoko manko izany e. Fa mba andao re mba ho mariky ny fisaorako anao nge sady ny volanao ve dia tsy averina ka. Raha izay volana ataontsika tsara an-dalana teo tsy mila averina akory ka. Eny andao aloha mandroso fa tonga isika e. Fa aiza ny tranonareo izany? So dia... Ato ka andraso fa vana ny vavady. Andray marina. Tsy nampoziko ato amin'ity trano ity olona ity no mipetraka. Aza mihafahafa ianao fa mandrosoa e dia mipetrapetra. Ie, misaotra. Izao no atoandiko tompoko. Ary aiza avokoa ny olona? Olona iza no anontanianao ka. Ka aiza izay olona miara-mipetraka aminao ato ka? Za rery no ato fa tsy misy olona mipetraka ato amiko izany e. Ka eno a. Ianao rery? Togaga ianao. Everinao ve fa tsy mahatoka tena ny olona jamba toa ka? Izany dia izany tokoa. Efa fantatro senjery tsara ny zavatra rehetra ato an-tranoko ato e. Efa voafehiko avokoa izany. Mahavelona ny tenako rery ato fa lazaiko anao a. Izany? Ie, ny lalany any ivelany aza moa efa fantatro hatramin'ny tsipirian'ny daholoko. Tena tsy napoziko. Jereo nefa ny ato an-tranonao raha tsy tena milamina sy mahafinaritra ery. Ny zaridainao ivelany ao aza moa dia tsy lazaina intsony. Ianao avokoa ve mikarakara ny reny? Ie. Indray. Tena mahay zavatra ianao a. Ka tsy atao sakana ho an'ny fiainana velively akory ny clé mahananany e. Olona salama ara-batana aza be ny tsy mahakojakoja ohatranao izao. Tena mariny. Diso ihany izy ireniko. Raha mba nomen'Andriamanitra ny fahitako be mihoatra ny zavatra vitako amin'izao no azo atao e. Saingy efa izao no nanaovany aka tsy maninona izany e. Ankasitrahako azy ary izay ananako an'izao zavatra mahafinaritra izao dia izay ny tena tiako e. Izay koa ny tsiritan'ny olona angambako. Tsapa amin'izao tokoa aloha fa tsy sakana aminao velively ny fahajambany e. Sambatra ianao. Ka vao ianao izao ny olona miteny voalohany fa hoe sambatra. Azafady indrindra miala tsiny tsy hoe maneso aho akory sanatria fa... Fantatro izany fa inona no mahatonga anao ilaza fa sambatra ary aka? Raha mihoatra azy salama saina sy tsy manana kilema tokoa dia sambatra ianao. Ianao aza manana an'izao rehetra izao maika fa ny hafa. Maika fa za zay salama. Ay ve, satria angambosika samy manana ny anjarantsika ko. Mahatsiaro tena ho menatra manoloana anao e. Tsy mba manana na dia inona akory aza. Ka sarotra ny mampitahantsika. Zavatra maro no tokony jerena vao afaka milaza an'izany ianao a. Marina tokoa aloha izany e. Ka inona moa no atao anao e? Afahafamiko mantsy ny teny hoe dia ho jerena fotsiny eto ve ianao? Satria jamba dia hoy aho hoe dia ho resahana fotsiny tokoa ve ianao? Mba misy azo aroso anao ihany manko ato e. Indray, aza misahirana re. Za mantsy tsy aharitrela nge. Ka andaso aloha alaiko vetivety fa aiza indray no dia...
Mbola misy raha mbola inany ianao e. Anka efa tena nahalany betsaka tamin'le mofo mamy narosonao teo fa misotra e. Ka mbola misy tafajanona tokoa ve? Ie, Ka sao de tsy tianao raha ilay izy ko. tena tiako ka, tena tsara be. Ay, de ity le volanao natao sarantarana teo ohatrinona moa zany? Andray, za nge tsy niteny taminao hoe averina iny e. Ko raha tsy inonako, angaha misy zavatra azo fotsiny zany amin'izao fiainana izao Ka e. na de zany azako, oka izao marina e. Andray, de tsy handray an'ity ve ianao e? Sady vola saika hividianako sakafo ihany koa iny mantsy e. Moa ianao azy efa nanome an'le mofo teo ka ataoko fa efa afaka zany ny anohanako. Mba hafahafa koa ianao zany? Fa hafahafa ahoana? Raha olona hafa efa mindraisy nyity volo ty. Manahirana zaniko. Sao de eritreretinao fa tsy manam-bola akoatra an'ity aloha no mampiafahafanao ka. Na izany aza, tena tsy mety amiko zany Fa hono ahy e, Ie, ahoana izay? ny fahinoko anao hatramin'ny voalohany resahako taminao teo ohatriny hoe feno adi-tsaina lalina zany ao anatinao Ahoana? Indroa zay no naheno anao ny sento, nefa raha izany feonao izany tokoa ataoko fa tovavim-bola amin'ny taonany tsara ianao, ataoko hoe 5 taona any. Tena mahay maminavina tokoa ianao zany tonga de fantatra ao hatramin'ny taonako. Ka ohatriny hoe fotsy fihodirana, lava volo, maranodranotendrika, asatsy zany. Ianao moa tsy mbola nimehatra amin'izay ny fampiresahantsika teo ka tsy fantatra na misy fandaingana na tsy. Mahagaga ianao ohatrany hoe mahita ihany, tsy toy ny olona jamba. Mamitaka ty solomaso mainty anaovanao ty raha miresaka aminao toy izao ka. Ka nieritreritra sy ny sofina ny solomasonay e. De izay rehetra nilazainao teo izay tokoa angeny nambaran'ny olona sy ireo namako taloha e. Taloha? Eno fa amin'izao kosa very amiko izany endrika amam-bikako izany e. Fa nahoana ka? Mbola misy tsy sitrana hatramin'izao ny mangana amin'ny tarehako, amin'ny tenako ihany koa. Mangana noho n'inona? De izay zany no tsy nampitsika anao? Niara-very tamin'ny tsiko sy ny fomehako ny akantoko e. Herintaona teo tokoa no niforetako anaty. Niainako tao anatin'ny karazana fijaliana maro samihafa e. Ka mbola antenaina fa hiverina aminao ihany zany endrika eo zany. Rehefa miverina aminao tokoa ireo fandaingana roa amin'ny takolaka ao de ataoko fa afaka neta mavesatra eo antsorokao ka. Roviana? Toa vao mainka miamitombo azy zany ka mila tsy ho zaka isan'andro vakisaoko. Sy, fa inona kay ny olana mahazo anao ka? Ho zaraiko amin'iza tokoa moa e. Vonina iainanao raha sitrakao ny amborak'izay mahazo anao amiko. Efa nanao ohatran'izany tamin'izay namako izay ihany anefa to manome fahasahiranana olona ny famborahako an'izany fa aleo re hijanonao ahy irery ihany e. Ianao ve de hanome fahasahiranana e? Tsy matahotra an'Andriamanitra ianao raha izany no isiko. Andray? Ka aza eritreretinao fahasahiranana ho ahy izany fa lazao e. Eny ary, tsy maninona fa olazaiko aminao raha mahaliana anao. Lazao fa mihainanao ahy e. De zany sy zany ny tantara miainako re. De mbola io ianao io? To very fanahy mbola velona ihany ankehitriny. Mampalahelo ahy ianao. De ho aiza zao ianao ka? Tsy misy toerana lehako. Ho aiza moa? Efa nanjarina tao nenako izao rehetra izao rehefa eto Antananarivo e. Misy avokoa n'aiza n'aiza. Ka tsy nisy nisafidy an'izany anefa de misy ireo migiokany mafaitra indrindra amin'ny fiainana. Ka zay nge ny lazako tany am-boalohany hoe sambatra ianao e. Ianao tsy nisafidy nidy zany nge? Fa zay no lalana voasoritra ho ahy. Raha namono teny ianao de tena diso sy meloka tanteraka. So ihany fa tsy nanao izany ary tsy navela ny zanakao hanao an'izany koa. Te hizatra amin'izao fiainako izao ahy e. Nefa ny zanako ny mampalahelo ahy. Na de nahantra azy ireo ray aman-dreniko mba tany an-trano ihany aho niteraka fa tsy teny amin'ny daban-joro-dira akory. Nefa ny zanako izay tsy maintsy ho raisiko iny rehefa tonga ny fotoana. Mampalahelo. Ka ny fiainana de tsy misy zavatra voatolotra koa na fantatra mialoha fa mbola mandroso hatrany sika ity. Azafady, ilazako zavatra iray ianao. Hoe ahoana izay? Ity masoko ity efa lany aika tamiko ny dokotera
ka rehefa mbola dokotera mahay eto ambonin'ny tany tsy nisy mihitsy na sitrana azy samy milaza izy ireo fa tsy afaka hita mihitsy nefa de lazaiko anao fa mbola manana fanantenana ny hita ihany ao indray androany azo tanterahana ve zany ka efa la ny haika ampitsabo ho ato aminao ka hoy aminao hoe ahazo ny fiainana tanterahana amiko foany zany satria aleo hijanona ho fanontaniana eo ny amin'iny izay no lazako ihany koa fa afara samy fihevitry ny olona ny fomba fisainanao ty de manana fanantenana foany aza kifikify zany misaotra re amin'ny teny fampahirizany ka raha tsy nahita izay toerakalehanao zany ianao de maninona mora mijanona ato amiko ka hijanona tao aminao ka ianao be voka ka sao de tsy mety aminao ny velany ihanyko sady mangatsika no tsy sakafo ianao ka maninona raha mijanona ato amiko ka amin'ny fomba ahoana sao de tokony izany ho hitsetranao izay manakomena no oka izary ka izao manana toerana azonao ialofana ihany raha tsy mahita tany alehanao ka maninona nefa raha mijanona ka de ahoana no amaliko an'izany de misaotranao nanaiky hijanony ianao ny tena isaorako be dehibe fa nanaiky ny hijanona korina solo tena misaotranao bitsaka ka raha tsy nanaiky nijanony ianao de nalahelo ary mianta tsy maninona zany mandra-pa ho hitantsika ihany amin'izany fa na de zany aza sao de tsy mety raha de hipetrapotsiny eto sao de misy zavatra tokony ataoko aloha fa ngamo misy zavatra fantatrao atao tranoko ry mianta vahinika ianao zao ka anjarako mikarakaranao ka toroa iaho fotsiny mipetraha ianao fefa zatra mikarakarany de tena tsy manaiky mihitsy ianao ty efa riva ny andro ka raha mahatsiaro maizina ianao de areto ny jiro mariny zany ny amantsy efa maizina foana ny fiainako fa tsy mba natao ahita izay azavana zany de andraso akatoko aloha ny varavarakely rehetra ary ianao no manidiny ety ambany fa za kosa ny manidiny any ambony rehetra eny ary ahoana zay mianta tsy hitako ny fitoeran'ny kopy rehetra ka ao ambany eo fa sokafy daholo fa ahono nataoko hita reto tokoa kaika raha mitady andeny ianao de ao foana no asiako azy ka ty am'izay ary ny ronononao sao de nasianao siramamy efa fantatro ka fa le malo kosa aloha mbola tsy nalaly ka tena tsy voako mihitsy le izy raha vao misy siramamy fa sotroina am'izao no tiavako azy toniko mianta tamana trotraniko ve ianao tena tamana tsara ka fa tsy azoko le fanontanianao tsy manelingelina anao ve ny kilemako andray ahoana moa no hoe anelingelina ahy zany ianao aza no atahorako voaelingelina amin'ny fisiko atoko indraindray mantsy tsy mahafaly ny sasany zany enta mavesatra ho an'izy ireny ny kilema ny toanay aza mieritreritra an'izany ianao ry nasolo tiako de tiako tokoa no miara-monina aminao ato anery mianta ka za rery no ato tsy atahorana isy olona anao toetra tsy zaka aminao ohatran'izany na manao nipetrahanao teo aloha zany nefa nge izy tia ihany raha rindra kosa aloha tena niata amin'izay fomba rehetra hitany sy fatany fa nety tokoa izy saingy tsy mbola mahaleo tena izy de izy moa zany zao tsy mbola mahafantatra fa hoe niala tao amin'ny zareo ianao tsy ho fantany ihany ve zany ary ilay reniny izay zany no tena tsy nahazaka anao vitsy ny olona no mahazaka ny fahorin'ny afy lazaiko anao zany ary nasolo mba mizotra araky ny tokony ho izy ve ny fiainanao de anao olona n'izany ianao hoe tsy mety zany ka zava-poana ihany mantsy zao rehetra zao fa hono ary nasolo endry mianta ary mba aiza ho ary ray aman-dreninao sy izay reta-po aminao de ianao rery no mipetraka ato amin'ity trano ity sa efa maty sanatria ny reniko mbola any ka fa ny raiko no efa maty fa aiza izy no de mahavatra mamelanao rery toy izao ianao nefa manan-kilema ka tsy mandry ny sainy amin'izao fitoeran-kirery zao fa zany tsy manaiky ambenana toy ny zazakely ry mianta zany na de eo aza ny kilemako tsy ataoko sakana ho azy zany fa lasa fahasaranana ho an'ny hafa mihitsy azy ndraindraiko ka na izany azako raha sanatrika misy maninona aty ianao de mba ahoana Andriamanitra no miahy ary mianta de aiza zany zao zay mamanao zay any andafy izy amin'izao ko
monina sy miasa any izy. dia tsy tonga mamangy anao aty mihitsy sa mba mitsidika ihany indraindray? Tonga eo ihany izy ka. Tsy fantatrao fa mandefa vola tsy tapaka ho aty eny izy zany e. Vola betsaka tokoa no alefa no aty. Tsy laniko azy zanyko. Ka maninona ianao no tsy miara-mipetraka aminy ihany? Aty ihany no tiako ry mianta. Ato amin'ny tranoko ihany no onona. Ay ve? Fa inona aloha no najambany masona ohatr'izao e? Ka tsy misy hoe inona no antony fa efa trany amboaka mihitsy io e. Dia tsy mbola nahita aho hatramin'izay ny ainako. Mampalahelo izany. Dia izay ny tonga dia nahazatra ahy e. Lasa nandeha ho azy ny fiainako ry mianta. Lalina izany ry Nasolo. Raha mba nahiratra ianao, angamba dia feno aminao ny zavatra rehetra. Raha nahiratra sy salama toy ny olona rehetra nge mety trotr'izao ny fiainako e. Izany ve? Ka tsy mihinana izany ve ianao? Izay koa aloha e. Dia nitovy amin'ireny olona rehetra mifanerasera aminao ireny ako. Ory mianta? Fa tsy mbola mijanona mihinana foana nga ianao zany ka? Mbola anao na ry Nasolo a? Ka sao dia lasa ngeza loatra amin'izany ty kibinao ry mianta. Manahirana nge hono ny mamoaka zaza disolanja e. Ka za kosa ary ve mbola anona dia... To efa betsaka ihany raha ny laninao ka. Niara-ny sakafo to ihany sika nefa ianao ty to tsy mbola mitsahatra foanako. Ka tiako ihany koa nge le loka e. Eny ary fantatro fa io koa moa no naharatsiana anao dia io no nentiko tany an-tsena tany ko. Ka izay no nampazoto manao ohatran'izao. Eny e, aleo ihany koa aloha ianao fa afa-dratsiana tsara fa misy fiatraikany amin'ny zaza ao am-boaka hono raha tsy afadiana amin'ny zavatra tadiaviny ny olona manananaka. Tsy afa-po fa dia mitady foana, mitady ihany. Tena mijaly mihitsy raha vao tena hihinana n'ity laoko tiako. Vana dia zany aza. Eny e, aoka izay fa aleo raha riva indray reto ambony reto hohaniko e. Fa mbola betsaka angano tsy lanika. Mbola misimisy ihany retoko. Ka maninona raha riana any ireo fa tehirizina atao inony? Sao dia simba ka tsy mety amin'ny fahasalamana ary mianta. Raha riva indray mahandro raha io ihany no tianoko. Reto kosa ve dia ariana daholo ry Nasolo a. Tsy mbola maninona tiana mbola andrasana riva indray aza vao hohaninako. Aleo mitandrina ihany ka. Tsy mampaninona any eny miverina ny an-tsena mividy indray e dia mahandro sy mikarakara azy ho anao. Fa aleo izay tsy lany omena saky e. Eny ary. Ono ary mianta azafady. Fa firy volana tokoa moa izany io kibinao io zao? Andray ny fahenim-bolana amin'ity. Tsy efa lehibe tokoa izy zany zao? Efa lehibe? Nitsapao nge e? Io tokoa e? Atao veto ny tanànao? Ay! Sady izany fa mihetsika izy? Andray, izany tokoa fa henoko. Fantany fa misy mitsapa azy ka maneho famantarana izy ho mariky ny fisiny ao anatiny ao a. Fantany fa tsy mahita ny kiboterany aho. Mianta? Ohatry ny misento-lalina nge ianao zany e, fa maninona? Malahelo ary Nasolo a. Fa inona ny mampalahelo anao? Malahelo ny fiainako ahy e. Raha manompo maso an'izay enim-bolana nitondrako voko izay tokoa dia mieritreritra ny fiainako lasa taloha tany e. Dia mieritreritra ny fiainako amin'izao ihany koa. Ka mampitahana izany. Hitako sy tsapako fa misy fahasamihafana be izany. Tena tsy hitovy mihitsy kosa aloha e. Raha ianao ny aina teo ambany fampijaliana sy amin'izao fotoana izao, ataoko fa mba miaina tsara ianao eto. Afaka mitondra voaka ampitoniana e. Amin'ny lafiny iray ihany kosa dia tsy mety ihany ny saiko raha tsy eritreritra ny fiainako e. Hoe mba mety hiova ihany izy angambany. Tokony ho izy ange izao no miara-miaina amin'izao fotoana izao eto anilako e. Izany kosa aloha e. Izy no tokony hitsapa sy hiaino ny fihetsehan'ny zanakay nefa dia aiza izy amin'izao? Izy aza moa mandahazo tsy ho zanany. Tena mampalahelo e. Aza mitomany ianao ry mianta. Aza mitomany azy tsony e. Mizaka ny anatanjaka ny saiko ihany fa tsy mety indraindray. Nefa rehefa ianao no miteny sy mampionona ohatr'izany dia tsy maninona fa angina tokoa ahy ary ezaka ny tsy hitomany azy tsony. Ka tsy ho very izay tsy ho ren'ity zazy ity anefa izy? Tsy a? Tsy, fa nahoana hoe ianao ry mianta? Efa nanda azy izy. Raha tena reny tokoa izy tsy nandositra ny adidiny, tsy nanao ato ireny nataony tamiko ireny. Fampijaliana ve izy mihoatra an'ireny?
efa noverinoatony tsy misy mihitsy ahy nososena natao toreny fako mambozaka ireny tena mafy tamiko ireny ry Nasolo ka kehitriny aho vao tena mahatsapa ny vesatra izany. Rehefa nandray asy ny karakara ahy ianao vao tena tsapako izany fa raha tia zaza entiko tia indray dia ataoko tsy hahafantatra azy izany satria efa vita ny nanary azy. Aza manao an'izany kosa aloha ianao ry mianta. Avelao amin'izao rehefa tsy nitady ahy tamin'ireny fotoana ireny izy ataoko fa efa nanadiny ny fisiako, efa nanadiny ny fisianay mianaka, efa nasolo ny toerako an'olo-kafe. Dia vitany ve izany? Vitany izany ry Nasolo araka ireny tantaraiko ireny dia mbola tao an-trano aza aho dia efa nanomboka nanao an'izany izy. Komanka efa nandroany ahy tsy hampalalaka azy amin'izay tiany atao. Raha izany teo amin'ny toerany dia tsy nanao toy izany mihitsy aka. Saingy izay ny fantany fa mety izay ny takatry ny sainy sy ny eritrerini. Eny mbola nalasa izay. Ianao an-trano no mitondra eny amin'ny tobim-pahasalamana. Ianao no mikarakara manao izay mahafatra tsiana ahy. Ianao no mahafantatra izay zavatra ilaiko rehetra ka mampianta ahy amin'izany. Toy ny hoe ianao mihitsy no rain-janako ry Nasolo. Allô? Allô? Fa izy izao? Fa izy mamy? Njara ihany aky a? Ay ve lahy manao ny lahy? Nahoana ry? Fa ngay lahy ao an-trano ao izao ka. Ko ratsy izany ve izany nandray an'izao telefony ry izao Fa oviana aloha lahy ny tonga tao efa ela be any tonga. Efa enim-bolana mahely izay. Way, dia tao an-trano foana ve? Sendra mivoaka kely foana hono miantso andreo i mama. Zaza tsy mahafantatra mihitsy hoe ao an-trano ilako. Mama tsy mba miresadresaka amiko an'izany mantsy rehefa miantso ohatr'izao Fa ahoana aloha inona ny vaovao any an-dafy ihany tsy misy vaovao atsika. Izako ny dia hitovy amin'ny ety ihany. Mariny fa manao onona reo aloha manao onona re telo mianaka ao sy mama manao ona. Salama tsara izay aty ka. Ary ny tokoa letsy akaikiny alao ve aloha mianta Mama mianta fa izy izany Fray namako mipetraka ao an-trano ao ka. namanao izy fa ngato misy olona ankoatranay telo mianaka Fa ahoana? Fa nga mianta tsy otsony ka. Tsy misy an'izany miantandry izany ato rindra. Fa ahoana koa ary izany? Fa oviana izy ny nandeha? Natramin'izay nahatongavako tato mihitsy tsy nahita olona mipetraka tato izany ka sao dia mba manofy ary ndry Rindra mbola ovy indry Allô? Allô? Mbola ato aletsy mieritreritra an'izany fotsiny aho hoe ahoana ary izany? Nefa mama dia milaza fa salama tsara sy tsy maninona hono mianta voviana ilay niantso faraniny nefa dia izany no nambaraniko. Ka zaza gaga amin'izany. Firy volana izay raha natongavany ela-tany ka. Enim-bolana mahery tamin'ny volana septambra. Ka voalasa ne za zany dia tonga tany lahy septambra koa mantsy ihany ny ala-taniko. Kely foana tokoa ny tsy nehoanantsika io mamy. Dia tamin'izay ilahy efa tsy nahita olona nipetraka tao intsony. Fa ahoana ary izany? Dia naninona koa mama no nandainga tamiko ny laza fa salama tsara mianta. Izy nefa izany efa tsy tao an-trano intsony. Izay indray aloha tsy haiko rehefa tonga tindry mandamina an'izay ary sao dia mba ilay vehivavy iny tokoa ary izany lazainao izany. Vehivavy iza? Tamin'ny fotoana nahatongavako tato nisy vehivavy fanena tamiko teo ambaravarana lasa nivoaka nitondra entana. Ka tena izy izany mianta tokoa izany. Izay vao tadidiko. Dia tsy niteny ninona tamin'ny langa izy tamin'izany? Za koa aza tsy fantaniko. Ka tena izy letsy izany mianta izany. Fa ny tsy azoko dia hoe inona ny antony nandehanany tampoka ohatr'izany ka nefa dia efa nifampiresaka mihitsy nge izay Fa ahoana ny amin'izy iny? Mbola resaka lavabe ny amin'izany tsy vita telefônina fa aloha apetrako amin'izay lazao mama fa efa tonga ato ahy Dia roviny izany? Mbola tsy fantatro mihitsy. Zay fa veloma ela? Veloma ary ndry Andeha hivoaka anie isika ka mba miomana amin'izay ianao Fa andeha ho aizy
ka hoe andeha hividy ny lamba hiterahanao rehetra fa inony indray ary ay marina izany izay arako ka ohatrany kamo izany aho a dia tsy tsaroko mba amin'ny tokony atao e sady te atory koa ako ka raha vizana ary ianao tsy maninona fa le zarery no makany an-tseny e tena satroko dia satroko tokoa zao mba hidabodaboka eto ampandrina eto ihany ary nasolo a tsy maninona ho ahy izany fa mijanona ary ianao hoe ale izany no hividy an'izay ihany e dia hainao ve nefa ndry fa nahoana moa tsy ho fantatro ka ka hoe za jamba ve dia tsy hay fantina amin'izany ka ny tsy fantatro fotsiny dia hoe ho vavy kely izy io sa ho lahy kely ry mianta eo no mampanahirana amin'ny fifantenana ny akanjo entiny izao nefa raha ny fitsapako azy eo a sy ny pitapitahany isaky ny mihetsika ao anaty kibonao ao dia lahy kely io eny fa na izany aiza aleo ihany tsika miaraka ary ianao ve tsy mahatoky ary mianta mijanona ho ahy ianao raha akaina kely fa aleo za ihany no any an-tsena eny ary fantatra ianao fa tsy anaiky mihitsy raha tsy mijanona fa mandehana ary zay ianao dia mbola be krina ihany tandremo tsara raha ny vola sao dia ivery ka ho sahirana indray ianao a tonga dia taksi atsy amin'ny dadapaoly ray sy nanatitra anao sy hitondranao miverina avy any an-tsena any eny re efa fantatro izany fahazamanahy ianao hoe aiza le teako teo moa tia naisako eto ity izay ary lasa aloha eo tia izy mampalahelo ana solo hitako tena mitotototo sy misahirana amiko mihitsy izy mikarakara fatratra atao amin'ity trano ity tsy mety mihitsy izy raha tsy manome fahafapo amin'izao zabe voko izao dia izy ihany no mikarakara ny sakafonay atao trano vita ny soma tsara izany izy no miantoka ny vola rehetra ato toy ny mpanjaka kely mihitsy a ajainy sy ny sisy mahatsiaro menatra azy ihany andraindray Andriamanitro fanararotako azy ve ny hijanonako ato e efa nikiry ny andeha ihany anefa tsy mety izy andeha dia ho aiza ianao izy izy rehefa miteny an'izany a tsy maintsy mijanona eto ianao mandra-piteraka ao zao koa dia mbola izy no misahirana miantoka amin'ny fitaovana rehetra hiterahako aiza tokoa moa izay volako eo inona no ataoko tsy misy mampalahelo ana solo izy azy efa manan-kilemy dia antoko izay Henri dia mandry ve ny eritreriny any amin'izay misy azy ihany nandroaka olona manananaka lozany izany ny zavatra rehetra tokony nataony ihany no ataony nasolo amin'izao fotoana izao nasolo tsy mitady valiny amiko izy amin'izay rehetra tony fa dia ny tena ny menatra dia voasolo ny nasolo tokoa ny toerana amin'ny maharaim-pianakaviana azy dia ny fikarakarana ny vadiny izany amin'izao fotoana izao dia tsy sakana eo amiko sy nasolontsony ny kilemany fa dia toy ny olona rehetra ihany no andraisako azy rehefa zatra azy a mahafinaritra ny mena ato amin'ity trano ity toy ny verina tampoka indray ny fifaliako ny verina tampoka teo izany soa ihany fa ny eo natamina solo reheto daholo ny zavatra rehetra novidiko tany ry mianta ay eo e misy ihany ireo a efa nateriny dadapaoly teo koa ny sasany a efa reto ka hoay izy daholo ve reto ry nasolo a ka ireo aza ny eritreretiko hoe mbola misy adiniko misy adino tsy tafiditra tao an-dohako daholo mantsy e body fotsy lehibe ray ity a dia body fotsy kely ray ihany koa indray dia ny termosy nataoko anankiroa ireo ry mianta fa maninona natao roa e ka sao dia sanaty vakiny ndraika dia mba efa misy atao fiany ireo e raha ihany re dia efa mety fa mitandrina fotsiny rehefa mampiasa azy eny tsy maninona re ireo e dia lamba maromaro avokoa no anatin'ilay arina anankiray io hitanao ay reto izany mba mikojakoja ilaina amin'izazy efa azoko ao daholo e ay tena reto daholo tokoa ka reto lambo reto aza ve tsy ho be loatra e ka ireo aza nataoko hoe tsy ho ampy ry miantako mbola rovina izy vao lehibe fanga moa aminao dia hanaovana indray mandeha fotsiny izany dia tsy ampiasaina tsony fa ahoana ndraika ka mbola afaka sasana nge reto rehefa maloto e ay ve zay ny tsy fantatroko eny fa rehefa azonao dia efa tsara e za ve nahalala fa mety daholo ve nefa nyrefiny ao ka za mantsy tsy mahita fa
le raha matompovarotra fotsiny nanampy aho dia ireo no nomendry mety reto fa misaotra bitsaka na solo a misaotra anao tamin'izay rehetra vitanao tamiko fa inona indray ty mampisaintsentso mampitomany anao ty ny anta a mahonja ny foko loatra zao fihetsika ho amiko izao ry na solo a izay rehetra nataonao ahy izay indray ianao fa be fihetsem-polo ny anta mariny taony solo ny toera tsy satry ianao nefa inona mba valim-pity azoko isaorana anao ny valim-pity dia ny fitsaharanao amin'ny io ranomasonao io tsy mety amin'ny fahasalaman'ny zazakely mantsy izany tsy maintsy harotsako ho anao izany ny laniko taminy aza efa be dehibe tsy misy olona azo eritreretina anao an'izao rehetra ataonao ho amiko izao tokoa mantsy ry nasolo handany vola mankarena amin'izay vehivavy mitondra kitra to efa resy ny fiainana ataoko fa tsy misy olona hiantra an'izany raha tsy ianao aok'izay ry mianta dia andraso aloha ampirina nyreto entana rehetrareto aka fa ahoana izany no tena marina rindra tsy mino an'izany tena mamy izany aletsy izy azy efa nandainga tamiko raha nilaza fa hoe salama tsara tsy manina miantako izy izany efa tsy tadsony tamin'izany ka tsy azoko nge hoe inona ny olana nisy teo amin'ny somamy izay ihany koa ny tsy fantatro raha tsy mianta ihany no anazavan'izanyko izy anefa aiza tsy fantatra izany sao izay misy azy nalasa izy nalasa izy tsaroko ohatry ny tomany izay tamin'ilay nahitako azy ny ala teto fa tsy haiko hoe inona angany nampitomany azy za manao hoe nyroa mamy izy efa nifanaraka ange izay tamin'ny fotoana ny alako teto ary efa niteny tamiko mihitsy izy hoe hijanona eo mandra-patongako efa saika andeha mantsy izy ary sao dia izy kosa ary ny tsy tamana fa tsy mama izany nandroaka azy tsy mahita toerana le izy ka hoaiza moa everiny lafa manapidiny amin'izany moa izy iny nefa ny lazaindry tamiko hoe efa be voka izy ka aiza ary ny vadiny tsy fantatra lahy tokoa mantsy ny tantarany tena mampalelonga izy indrinjary fa ahoany ndrasy fa ho tantaraiko any lahy miaina tao anatin'ny fampijaliam-badiny azy mianta ary efa saika amin'ny fo mihitsy raha tsy ny zaza tao akipiniko ve tena mampalahelo tokoa izy izany ka izay no nangorahako azy ka nitazonako azy taty ary hitako moa tena novesara ny atosaina lala izany ka alakely iny ay tena mafy ny entiny ka eritreretina amin'izany hoe dia ho sahiala tety ve indra tsy ny olona tato ny nandefa azy ka raha tsy hitandry izy tsy ho fantatry indry mihitsy ay tena antony ny teny mamy iny efa mazava tsy maintsy mitady azy aletsy ary tsy maintsy hitako izay misy azy marina izany efa ho teraka mantsy izy izay raha ny fandrisako azoko izany efa 7 volana mihitsy zaoko ary sao dia mba miverina any amin'ilay vadiny kosa ary tsy mino an'izany tsy niverina any izy ko izy anao fatarandrian'izany raha hitandry misy an'io vadiny io ndehana aloha jereo any tsy maintsy ho any tokoa ary njara avy eo hiteo ihany izay atao ka nanahoana ny tany rindra hitandry tany izy tsy any izy rinjara fa ahoany vehivavy hafa miara-mipetraka amin'ilay vadiny teo aloha amin'ilay tranondro zareo ndray kosy mahatsiravina mihitsy ny mahita an'ilay Henri amin'izany dia nanontany azy hoe indry tsy nanontany efa tonga dia fantatro moa izy koa aza atao miseho nylaybe mihitsiko ka rehefa sy tany izy izany dia aiza indray no hitadiavandry azy raha izany ka tsy maintsy miala nenina tadiaviko eny ambany tetezana rehetra mianta aloha fa sombany mantsy ny toerana safidiany rehefa ny ala teto iziko dia mba ho azo eritreretina ve izany rindra ala nenina ny ahy tena tsy te eritreritra izay fijaliany ihany hoa raha sanatria ka teraka any iziko izay vao tena potika mihitsy ny amin'ny manontolo nampalahelo koa izany vehivavy izany ka miteraka ngambany ary na solo zany alohatsika tonga dia mandeha ny amin'ny hopitaly
ho any amin'ny hopitaly andao ary andao arako ka andeha izotra amin'izao fotsiny ve ny entana rehetra tokony ho entina ay marina tokoa zany za koa te efa tena sahiran-tsaina beko marary fa anga mbola manaikitra be andry mianta marary rehefa ratsy izany ve za ikaikaika toy izao ka sy efa izy ve reto dia io amin'ny sakosy anankiray io le lamba ay andao amin'izay ary andao efa tsy maninona ntsony ianao efa tsy maninona ntsony ary na sola efa reto atrotoko reto avokoa izy mirahalahy andray izy tokoa moa ny nanampo haika kambana amin'ny rahalany tao akibonao tao fa soavana tsy misy oatra izany ny anareo mivady hoy ny dokotera mba isy fanilo mitsolobo hoan'ny fiainako angamba izy reto ry na sola mahafinaritra ry angamba izy zany raha mba azoko nampindramina anao no masoko ahitanao azy dia nataoko izany tena fahasambarana lehibe ho anao angamba izao ny fahitana nendrika izy ireo efa zatra ka ny mahareo ny feo mitomany izy ireo ihany zao dia efa ampy hahafantarako ny endrindry mianta manatona ary ity ianao eny tokoa izay mihitsy avy eto akaikito mipetraka mianta aiza hoe mba trotroko aiza hoe ary reto andray mahafinaritra iry mandray azy reto eto an-tanako samba ny tamin'ny fiainako ny trotro zazamena vava tahaka izao mianta voana raisinao ngery zareo dia nanginy eny tokoa mitovy fantany fa ianao ihany koa ny fahanginany reniny izay vonton-dranomaso tamin'izany fotoana izany tamin'ny fotoana ny tsiriana izy mirahalahy tato anatiko ory mianta fa mety ve aloha izao fitazonao azo reto izao ka efa hainao sahady izy zaniko hainao ny azo ireo fony izy mbola tany am-boka ka ataoko fa tsy ho sarotra aminao ihany koa ny andray azy ireo rehefa tonga eto tany tahaka izao ty ianao ty koa hita fa zaniko dia hono ary mianta iza zao no ataonao anaran'izy reto ka ny anarany iza tokoa moa izao no ka tsy efa mba fantampatatra kosa ve efa mba noforononao talohan'ny fotoana ka tsy mbola fantatro mihitsy zao zay ataoko anaran'izy ireo ry nasolo sy fa ahoana kosy tsy hitako izay anarana omena azoko iza ny eritreretinao ianao no oka hanome anarana azy ireo ko raha tsy inonako dia ho mety ve zany ry mianta omeo anarana ry zareo fa tsy maninona ka tsy hitako ihany koa ange izany ry mianty raha mba hoe rainy aho dia tsy naninonako ka tsy efa ianao moa ve no rainy ny vitanao tamin'izy ireo ny jerena tsy efa nandray an'izany toerana izany ianao ka toerana tsy voatanako izany amin'izao toerana misy azy zao ry mianta mety aminao izany toerana izany ary tena mendrika anao tokoa ry nasolo andray faly dia faly ary mianta mandray an'izany teninao izany ka iza no anarana omenao azy reto asa eritreritra ihany hoe eritreritra ihany ny atao hoe sambatra sa hafahafa izany na koa hoe njaka na hery asa na ihany koa hoe mamin'ny ainy izay angamba ny mety aminy izay nytonononao faran'izay mamin'ny aina mamin'ny aina dia mamitiana ka andraso herina solo mamitiana no ataontsika zokiny dia herina solo mamin'ny aina kosa ny farany tsy maninona ve izany ry mianta mety izany na solo tena mahafinaritra mihitsy izany anaran'izany andraso fa izay no atao any amin'ny kopiany iza moa le kambanantsika ato izay reto izy dokotera andray ka iza aloha ilay anarany le anarany amin'ny kopia iza moa le izy reto efa nisoratako amin'ny taratasy reto ka tsara kosa izany anarana ataonareo izany ary ny anarany dada moa azafady iza ndry fa atao varindra benga ianareo izany izany ondry nasolo iza hono no anaranao izy izy ny dokotera za ve moa nina amin'izany ry mianta zarako tokoa azako efa nondraisiko toy ny zanako amin'ny antsonao izy nirahalahreo saingy ny fandraisana azy ho zanaka dia mitaky zavatra hafa ihany koa fantatro dia fantatro tokoa izany
Ary nieritreritra an'izay tokoa hatramintsika teny amin'ny hopitaly tamin'iny andro voalohany iny ka hatramin'izao efa herinandro vitsivitsy izao ry Nasolo aiko ianao mba toa tsy mitsahatra ny mieritreritra na anaiky ianao na tsy ary nivavaka tamin'izany. za very mianta Eno raha ny amiko ny mianta tsy misy olana ny fiainako fa ianao angano mbola manontany tena foana hoe vonona ny an'olotra ny fiainanao manontolo miaraka amin'ity olona jambo ity ve ianao andray ka motsy efa nieritreritra an'izany ve ianao e efa hatramin'izay no efa resy lahatra taminao ary Nasolo tsy mino ary mianta sao dia mba hafanapahan-kevitra taitaitra fotsiny ary zany ianao zany ka fa hatramin'oviana moa any nametraka zavatra kamehana sahala amin'izany atr'izay nahalalanao ahy efa ela ihany izay ory mianta ny fiarahana amin'ny olona jambany mila fifehezantena betsaka tokoa e ka sao dia tsy ho feninao zany efa ampina milahako ny fiainako izay folo volana latsaka kely izay ary efa ampina hahafantarako ny fiainana ny zavatra ny ainako taloha ka ampina hahafantarako ihany koa ny mendrika sy ny sahaza izay mety hahasambatra ihany koa fa ianao no asa raha izany no tanteraka ary mianta avo ny lanitra ka tsy takatro ka inandray ary ny mbola andrasany tia avy ianao mianta tianao na dia nitazonako anao fotsiny aza efa porofo zany fa tianao sy ny zanakao ahy za ihany koa tianao hainao no manavaka ny fitiavana sy ny fangorahana eny avy hatrany ny valiny satria tsy olona manan-kilemantsony no fandraisako anao ato fa sala amin'ny olon-drehetra ihany ka inandray ary tsy hoe akory mamila filanao raha misisika amin'ny tokony heritreretanao tsara fa sao mantsy dia atahoranao ve hoe hivadika aminao ahy tsiry Nasolo tsy dia tsy nyvaliteniko aminao zao ny mianta aminay jamba toytony dia fandrika avokoa ny lalana rehetra ao ambanay tsy fantatray mihitsy izay alehan'ny tongotray raha tsy ny fanampin'ny titehana fotsy ity izy no alefa mialoha lalana ka rehefa fantany fa azo ale zany vao mamindra moramora dia toy izany hatrany hatrany tsy olana tsony zany amin'izao fotoana izao ahy efa eto hiaraka makivaky anao amin'izany lalana ka afaka ny mamindra-pahasambarana kokoa tsika ianao ka inandray ry Nasolo no mbola andrasana amin'izany mianta efa tena fantatro sy voafehako tsara ny feonao sy ny fihetsika rehetra tsy hamelanao eto raha tsy anaiky anao ka eny ry Nasolo satria fantatro fa misy fitiavana ihany koa ao anatinao ao dia izay no hikirizako za angery mianta zarako dia zarako tokoa azy manontolo iaho ny fahasambarana raha izany no tanteraka saingy aza siana saingy tsony ary okizay mahafinaritra aho mijery an'ireto zazakamba anatrotroan'ireto mpivady reto toajamba nge le rangadada amin'izany ie le vehivahavadiny izao no tena mitantana azy amin'izao ndry sambatra ry zareo ary ohatry ny endrika olona efa hitako ity vehivavy ity zany sa tsy mbola niresaka tamina vehivavy tsara tare ohatr'izao kosa aloha tokoa ty dia mitady efa rehefa tena mandinika le endriny ohatry ny efa nisy toerana nahitako azy mihitsy ka le fijery ny tena hatadiavako azy zany hoe tsy tamin'izao endry zao zany fa endrika hafa ohatra ny fenao lahelo zany ohatra ny hoe mitomany mihitsy azy andraso hoe oka fa zay vao tsaroko tena le naman'rindry ty raha izany no izy ie tena tsy mamitaka any eritreritro fa le tovavy tany an-trano tamin'iny fotoana iny ka mbola tediavin'ny rindra fatratra hatramin'izao io ie andraso aloha atoneno andaotsika epiteria aloha Nasolo iny ka aizy eto ka eto ny toerana natokana ho an'ny mpandeha tongotra eny ary reo fa epita ry zareo zany aleo aloha epiteny fa tsy maninona tsy vizana ve ianao mitrotro ny maminena kely izy azy ity dia ohatry ny matoriko
sa tsy matory eny tokoa. Mianta Ha? Azafady fa ahoana ny anao izay? no tsy mianta ve ny anaranao e? Ie, izy indrindra. Fa ahoana no nahafantaranao ny anarako kay raha tsy mahadiso? Izany efa ohatrany tsy mahafantatra anao. Dia tena tsy tsaroanao tokoa ve a? Tsy fantatro ianao azafady indrindra. fa izy izany ry mianta Tsy fantatro ity olona manan-kadalana antsika ity ry nasolo a. ka ohatra ny misy zavatra maika ambalany anao izany ko Ie, azafady tokoa aloha e. Injara aloha ny anarako e. Ohatrany tsy mahalala fomba tokoa ako. Voalazanao. Zao mihitsy aza vao mare an'izany anarana izany aho zaoko. Ka anadahany rindra mantsy e. Rindra? Izy kosa angamba ataoko fa tsy vaovao aminao a. Satria mpanamana akaiky tokoa nareo. Rindra? Rindra ve izany? No ataoko fa izy no rindra namanao. Ary tamin'izay fotoana indray mandeha izay monja ny eo antsika za sy ianao andeha hivoaka ny varavarana moa za kosa vao tonga. Ay, izay tokoa vao tsaroako. Ay, ianao izany le... Za koa aza ange saika tsy natadidy anao mihitsy teo e. Tena miala tsiny betsaka e. Njara moa no anaranao teo? Miala tsiny rery njara. Tsy misy tsiny zany ka. Io izany ry nasolo ny anadahany rindra. ilay namanao ve izany ry mianta Fa aiza tokoa zao rindra e. Mbola ny andafy ve? Efa tafaverina izy ka efa ela azako. Fa tena mitady anao foana izy hatramin'izay nahatongavana izay ka hatramin'izao fotoana izao e. Zany ve? Eny e, ka na iza koa aza nge malahelo azy mihitsy. Hoe maninona hono ianao ny ala fotsiny tao an-trano? Raha mba hafantany mantsy. Rehefa miaona izay roa mbola hiresaka lava momba an'izany e. Marina tokoa izany. Dia ahoana aloha no lazaiko aminy? Teneno izy hoe malahelo be andriony hoe mianta dia ilazao koa izy fa efa teraka. Fa Izay sa mbola misy inona indray? Ka aiza ny toerana mety ahitana anao? Sa andalo any an-trano ianao? Raha andalo any dia roviana. Ka za aloha tsy andalo any e. Raha te ahita izy dia ahoana tokoa moa izany? ka maninona raha saina makany an-trano fotsiny izy ry mianta Ka angano mbola hita ny trano ry nasolo a. izay tokoa ny tena olanako. Fa lavitra be aty nga misy ianao ry mianta? Sarotra be ny manoro azy fa zao ngamba no ataontsika e. Misy larana finday any an-trano ity dia omeo azy ity mba hiaitsony azy zany. Raha misy izay tokoa aloha tsy maninona e. Ty ary omeo azy iny dia mifandamina eo izay roa amin'izay fotoana rehetra e. Eny ary misaotra betsaka vao raiko ity ka. Aza matahotra ianao fa tonga koa ny ty ary mino ahy ianao fa zao arivo zao ihany iny dia efa tsy maintsy antsoinao. Zany ve? Amin'izao tika amin'ny teny izao ngery mianta mbola any am-pitadiavana izay misy anao any foana izy. Indray mampalahelo izy raha izany. Omeo azy iny dia ho hitany misy ary e. Izay fa mainy andro be eto ka tsy mety amin'ny zazakely fa andeha amin'izay angamba izay e. Ianao koa toa mbola maika ako. Eny ary veloma ary nareo e. Izay fa veloma ianao. veloma ry se a Lasa za tokoa ry zareo marina. Na zaza mbola betsaka ny fanontaniana tiako apetraka aminy fa tena tsy naboziko tena niova be ohatra n'iny mianta. Ahoana kosa moa nitovy amin'ilay nahitako azy tamin'ny voalohany. Izy aza efa tena lasa netinety be mihitsy keo. Fa isy azy aloha rindra zao raha ilazako zao vaovao zao. Maninona tsara hoe letsy? Zany ho hitako teny an-dalana ankeo ilay namandry iny. Mianta ve? Eny Indray dia ahoana ho misisika fa naninona ary izy ny tsy nety ny lanakaty? ka raha zakako nakaty ve moa izy tsy netiko taty amindria? Izany Eno efa teraka izy. Nisy zazakely mantsy teny aminy sy ilay olona niaraka taminy ary samy nitrotro ray avy izy ireo tamin'izany. mitrotro ray avy ahoana e? Fangana Gamba n'ilay zanany raha ny fahitako azy. indray zany ve le? Zany Fa izy irery anga zany nifanena tamin'ny lazany sa nisy olona niaraka taminy ka? eno nisy olona niaraka taminy ary raha ny fahafantarako azy
tena vadiny mihitsy iny ka. Izany fa nga izy nanambady. Izay indray aloha tsy haiko e. Izay koa moa ny tsy afaka andresaka firy fa izy azy ohatran'ny maimaika ihany ka. Dia ahoana? Izy zany no misy azy. Misy andry zareo mosy. Tsy natolony azy zany e. Fa ahoana fotsiny ary? Dia inona fotsiny nataony lahy tamin'izany ka? Nanome an'ity lara telefoniny ity ihany miantaka. Iantsondry azy ony. Ay kosa? Eo e. Dia izay fa tsy afandresaka naharitra izay. Le olona izay ny tena nalasa saina rindra. Fa olona iza koa ary izany ambaran'ny lahy izany e. Lehilahy jamba izay no nitrotroan'ilay zazakely anankiray e. Olona jamba? Eno ka izay mihitsy nge ny nahavariana taminy. Tena betsaka izany fanontaniana tiako apetraka izany fa andraso mihitsy aloha atsony ty laran'ity ka. Izay mihitsy e. Atso mihitsy izy fa tena tsy voavaliko izany fanontanianao rehetra izany ka na za ihany koa aza mantsy mba gaga e. Ka tsy haro fantatro daholo ny ambangivangony rehetra. Zangeky tsy nafantatra an'izany. Za tsy te hanisy olana teo aminareo e. Moa ihany koa fantatro fa zany tompona andraikitra amin'izany. Na zany azy e. Diso mama raha nandroaka ndry ala tao an-trano tao ka. Efa nandresaka izao mihitsy nefa izay mianaka e. Ary efa nandresa lahatra azy mihitsy a. Na tamin'ireny za mbola tao aminareo reny aza nge tamin'ireny no efa tsapako hoe nisy olana taminy saingy za moa tsy sany vaky an'izany tamindriko. K'izay no nampiay ahy vao fantatra fa laza taoriana kely amin'ny fialako tao ndry e. Fa izy no nahafantarandry an'izany. Fa injarana dahako ihany ka. Ay ve marina tokoa izany fa nifanena tamiko teo ambaravarana izy tamin'iny fotoana iny. Efa tena tafaverina tanan-dafy eo fa nafantatra an'izany. Iny fa zaza sina olana ntsony kiny amin'izany a. Fa an'izany aza tsy maintsy mbola hiresaka mamanay kosa fa tsy mba naiky an'izany ka. Ka raha tsy nisy angeka izany mety tsy ohatra an'izao ny fiainako e. Mety tsy nihiratra toy izao ny masoandroko. Mety tsy nampionana tamin'ny nasolo koa. Nasolo? Dia manao ahoana ny fiainana miaraka aminy ato amin'ity trano ity ka? Indray indriny tsy mahafantatra fa tena tsy misy elanelana eo aminay raha ny amin'ny kilemany. Izany? Mariny. Tamin'ny voalohany ihany no somary sahirakirana fa rehefa tateoriana zatra azy ihany. Tamin'izaho bevoka aza tsy fantatry indray fa izy avokoa ingeny manao ny raharaha rehetra tato e. Tsy avelana nanao vizana. Dia amin'ny fomba ahoana ozy izy indray no heritreretana an'izany hoe ho vita ny raharahanay rehetra ato. Hatramin'izao tsika amin'ny teny izao dia izy manasa ny lambany reto zazy reto. Nanomboka tamin'ny fahaterahan'ireo ka hatramin'izao. Izany veky? Dinga ahoana? Tena tsy azo heritreretana tokoa. Izany rehetrarehetra any anke no nomen'Andriamanitra ho setrin'ireny fiafiako taloha ireny. Dia naleoko nanolotra ny fiainako azy. Tiako izy ary izy raha teo tia. Izy aloha hita hoe tena tsotra e. Mahafinaritra ny miara-miaina aminy ato ka. Azo lazaina hoe tafita ankedra izany amin'izao e. Sa ahoana? Efa tafarina ary tafapetraka eo amin'ny toerana sahaza azy ny fiainako amin'izao fotoana izao rindra. Dia ny amin'ny Henri ahoana ka? Tsy nare vaovao momba azy tsony izany ry. Sady tsy narehany tsy te hafantatra an'izany tsony koa e. Na dia ny manonona ny anarany aza manahirana ako. Dia ahoana ny amin'izy amin'ny rahalahy reto? Tsy ampahafantariko ninona amin'izany rao ka. Nasolo ny rainy. Izy ihany no fantany. Izy no mikolokolo azy ireo eto amin'izao fotoana izao ka tsy ampahafantariko azy velively izany anaran'izany. Tsy hoe akory mampiditra heritreritra atsy ao anatin-dry ary mianta fa tsy maintsy lehibe ireo zazy ireo ary tsy maintsy fantany marina ny orinamiko. Ka na tsy maintsy ho tonga azy izany aletiko tsara ao anatin'ny lohan'izy mirahalahy fa efa tsy niraharaha azy ny rainy. Izay nga hoe? Tsy te hiverina amin'izany intsony anke za. Ny lasa efa nanorisory ahy. Ny mieritreritra ny fijaliako ny ainako fony teo aminy tsy tantoko izany rindra. Eny akia, fa dia manao ahoana aloha fitaizana an'ireto zazakambany reto e. Reo izy ireo ko. Mahafinaritra angambe. Iza moa no mamitiana dia iza maminy aina e. Izay dia efa very sahady ako. Tia baromenameny ity izao no mamitiana dia itsy maminy aina. Ndraiky, tsy nampoiziko azo kambany riko.
fanomezana avy amin'Andriamanitra ho aky ireo a. Ndray tia aloha misy sakafo kely ho an'ny vahiny a. oay dia efa misahiraniry ianao izany a. Haizany dia hovikisany resaka fotsiny eto ary sady sambany zao nisy vahiny tato aminay hatramin'izay niarahanay roa mifanerasera izay vao sambany ianao. Izany ve? Eny tokoa kia tsy misy olona mitsidika anay tahaka an'izao tokoa fa dia indri izao ny voalohaniko. Izany mihitsy ho a fa efa ela tokoa moa izany no fankalalana roa sy mianty e. Efa tena ela be ka. Ianao ihany manko mba afitantarany ahy eto mantsy rehefa sendra tafaresaka izay roa sady tsy mananavana ary tsy mananamana koatra anao izany izy koa. Izany dia izany tokoa ry nasolo a ary izay no tsy fankafizany amin'ny rahavaviko. Mahafinaritra izany fa toy izy hoe mampalahelo mianta raha vely irery ny havany aza mantsy efa tsy fantany intsony inge. Izany fahasahiranako nitady azy izay nge ka tena taiza ny toerana tsy efa nalehako e. Hatreny ambany tetezana rehetra tendry reny tranom-boritra ireny efa tsy nisy izay tsy niteteziko nitedavana azy. Izy ity sofa tafahoana taminao. Tsy mbola anjara no eny amin'ireny toerana ireny fa lazaiko anao izany. Eno a marina izany aloha e. Ka izao rindra nahafantatra ny tantarany aho ka tsy nandefa azy intsony nianitra azy ary nalahelo azy ka tsy afaka nandefa azy intsony e. Taty aoriana amin'izao fotoana izao hay ihany koa izy izany manam-pitiavana ka dia tanteraka ny nofinofiko. Mahafinaritra izany e. Dia mahatsiaro sambatra tokoa ve mianta miaraka amina solo e. Tazako eny amin'ny endriny ihany indraindray ny aloka ny faharesena. Marina fa hoe sambatra izy nahazo vato vaovao ary nahazo reto zazakambany reto fa ohatra ny misy tsy ampy foana ny hitako eny amin'ny tarehany. Inona ary izany? Ohatra ny tehiteny zavatra amiko izany rehefa tsy sa hoe inona e. Manahirana ihany tokoa satria teo anatrehany nasolo e. Fa inona izany? Vono akiry mianta. Tena safidy-dry marina ve kiny nanekindry araka tamin'ny nasolo a. Izay olona jamba sy manan-kalemy io mandrakizay. Tsy ampisalasalana tokoa anao maliko andriny amin'izany teny hoe eny. Fa inona mahatonga andry ametraka an'izany fanontaniana izany e? Ohatra ny lasa ihany ho asaiko e. Dia tena ampy andry tokoa ve ny fitiavany e? Rindra za aza efa tsy nanantena tsony tamin'ny fiainana noho ny raisiny ary tato ny nahitako fifaliana vaovao ka rariny dia rariny raha hijanona ato a. Rariny tokoa. Mbola voafetra nge izany rariny izany e. Misy tsy fafenon-javatra matony olona miteny hoe rariny. Fa inona ihany koa ary manosongozona ny finoandry amin'izany fa tena tsy azoko mihitsy e. Hitako misorotra eny amin'ny endrikindry ihany ny fampanjany indraindray e. Misy zavatra tsy feno. Tena tiako akina ny solo a. Marina izany lazaiko indry izany. So dia nisy zavatra nitereko mazaka fotsiny tao e. Teo anelanelan'izay fotoana rehetra izay. Na ena solo aza ela dia ela tokoa vao resiko lahatra. Nametraka elanelana foana izy tamin'izany. Nanery eritreritra tsara tamin'ny safidiko. Tena ataoko tokoa moa izany ary efa nieritreritra andro aman'alina vao ny afara tamin'izao fanapahan-kevitra izao dia niaraka izay. Asa aloha e. Eritreritra ihany aho iny fa aza raisina nimba ny saindry e. Ny saiko ihany koa efa tsy ho voahozongozona amin'izany intsony e. Efa nivonina amin'izay rehetra mety ho sakana ary e. Tena nanova ny toe-tsaindry tokoa ny fotoana ela izay tsy nifaneratserantsika tao anatin'izay fotoana izay a. Nanjara manana toe-tsaina voninkiady izany ry. Ka ho resy ny fiainana foana ve e? Hitakiko. Ka nanahoana rindra ny diandry tany? Izay vao afaka ny ayahako rehetra e. Ny resaka fotoana naritra mihitsy mantsy zaiko. Ka marina ve aloha ny ayahako fa ao amin'ny tranon'ilay olona jamba manan-karembe nendrefandrefana iny misy azy? Eny lesy e. Io aroa. Fa ahoana koa aloha ny tonga dia avantarany lahany izany. Tsy izany fa misy namako izay mipetraka eny ka mahafantatra tsara n'iny lehilahy jamba iny. Dia nolazainy teo koa ny tantarany ka tsy nisalasala hoe mety ny namandriny ihany koa izany. Efa tena mipetraka eny le tsy mianta. Ka rovina izy niverina aty amintsika? Hiverina aty ahoana? Fa nga tsy hiverina hipetraka aty ndraiky koa ry izy e. Efa manana ny toerana eny izy ka tsy hitako intsony izay ataony atyako. Fa ahoana ny amin'iny jamba iny e? Tsy fantatra lava e. Ina ange le tsy miaraka aminy amin'izao e. Maninona tsara? Izany ho ahy e. Ina ny vadiny?
ohatra ny manany ihany andry izany rindra iny lehilahy jamby iny ve dia vehivavy ohatran'iny ve le sisy dia hanokana ny fiainana n'olona jamba za zangely tsy mba gagy tena tsy nampoiziko mihitsy nefa dia zana ny marina ahoana koa ary izany za mbola tsy resy lahatra amin'izay tena ny ampony mianta mihitsy fantatro tsara mantsiziko tena raha izany inge ranabavy tena sambany teo amin'ny fiainako a no tsapako manana fihetseham-po ohatr'izao iainako izao fa dia tena tsoroko amindry fa inona koa tia mahazo an'lahy izany no atao hoe tia zay tiako iny namanao iny tao anatin'izay fotoana vitsivitsy nionako tamin'izay dia nanjary tsy afaka ataon-dohako mihitsy izy ka olona efa niteraka nge izy iny ka sao dia ho disy adresy tia lahy na za koa azany mitovy eritreritra amindry ihany hoe tena hanokana ny fiainany ho an'iny olona jamby iny tokoa ve izy mahalasa saina ihany manana endrika mampiga feno mihitsy mantsy miantako zay mantso ahy mambabo ny lehilahy rehetra mihitsy izy nefa dia ny safidy araka amin'ny olona manan-kilema fa inona ary no antony ohatrany hoe enatra no misoretra vitany nasolo taminy ve dia ny fitiavany no nataony sorony asa mahazo ohatreretina tokoa aloha izany sa hoe ahoana ary raha izany no izy dia vonona ny hanala azy amin'ny toerana misy azy ranabavy maninona zano tsy hamela amin'ny fitiavako azy angina fotsiny amin'izao kosa hitantsika eo na tena sitrany tokoa ny arahany amin'inona tsy fa aizy nareo telo mianaka no andeha tsy handeha lavitra koa zay fa ery amin'ny alokaloka ambany ery ihany mba hitondrako azy ka ay ka tandremo tsara raha ny zazakely aza matahotra anao fa efa haiko tsara ny mitondra azy ataoko anaty posety ato izy dia atosiko moramora ny sisin-dalana iny re eny ary aza manafoana re anao fa efa haiko tsara ny lalana mandra-patongako eny eny mandehana ary nareo telo mianaka mba milamindamina indray aloha rehefa entin'ny nasolo mandeha mivoaboaka any izy roa lahy kely ka ary andraso aloha mampiripirina ny atao trano koa fa tena mikorontana nge izy izany rehefa mihetsika koa moa niditran'izy roa lahy kely tena tsy misy anaovan-javatra mihitsiko nasolo mampangina ny ray dia za mampangina ny ray nefa dia efa tramin'ny alina izay ny tsy nampatoriny mandreraka mihitsy aloha ndry faiza koa izany sa nasolo ny verina andrasolo hoe jerena manahoana ianao njara manahoana ianao fa atao taitra be ianao nahita tsy izany mantsy fa tena tsy nieritreretiko mihitsy hoe ianao no andondona ny varavaranato ay ve ianao rery angany nakaty sa miaraka nareo sy rindra za rery tokoa ka ay fahoanana ianao sa ny zavatra nafarany rindra ve dia tsy androsoko ve fa dia eto mbaravara fotsiny kiosy miala tsiny indrindra neveriko fa vetivety ihany mantsy ny ilanao ako na dia zany azako andao mandrosoa ary mandrosoa dia mipetrapetrara misaotra betsaka ie ka ahoana ary aizy nasolo sy ny zanako ay ve mbola lasa nandeha nitsangatsangana any reo ka ie fa izy ve aloha no tadiavinao sa ahoana azafady fa ohatrany tsy azoko mihitsy ny antondianao mantsy ay ve mba tonga mitsidika angamo misy fahatsonany amin'izany sa tsy mety ay ve izay fotsiny ka zahay aty aloha salama avokoa salama tsara ny zanako tonga taiza tsara izy mahafinaritra izany ka tsy izany mantsy fa betsaka ihany koa ny resaka mifampizarana sy rindra tao an-trano indrindra fa tamin'izao nahitany anao izao indray ay ka ny amin'izay indrindra dia mba raisiko anjara brika ihany koa mba fitsidihana anao aty ay ve fantatro mantsy ny tantaranao ary malahelo anao tokoa ay ve efa nitantarainy rindra taminao izany efa nambarany tamiko tokoa ka eny ka tantara efa lasa ihany izany re na ny verenana izany eo amin'ny fiainako aza manjary manorisory ahy andray
zafady ary mo e. Mialatsiny fa tsy ianao akory ny hoe manorisory hafa fa ianao mantsy somary ohatry ny namerina an'le resaka ihany ka izay no antony hanazavako azy aminao e. Fantatro tokoa izany ry mianta ka ny amin'izay indrindra mantsy ho ahy misy zavatra mba tiako aboraka aminao ihany koa. Zavatra inona moa izany? Izany hoe somary manahirana ihany ny laza zany aminao e, nefa moa tsy hitako izay mampiolakolana anao io. Maninona moa raha teneniny ha? Mianta sao tokoa mba fiantrana fotsiny ihany zao iarahanao amin'izao e, sao dia mba tsy vokatry ny fonao akory ary. Maninona? Marina e, raha izany no izy dia malahelo anao tanteraka ka anafaka anao amin'izany no tena antondihako izao. Tsy izany ry mianta fa tianao aho mantsy. Ry mianta mianto fa izy zany olona miresaka aminao zany e. Nasolo fa efa ela nga ianao no teo ambaravarana teo? Mianta ohatry ny mare olona miresaka aminao aho fa satsy Misy olona tokoa io ka ny anadahany rindra re. ay ve Za tokoa tika. ka manahoana ianao? Salama tsara fa ianao zao manahoana? Salama tokoa izay tika. Ka tsy izany fa hoe hitsidika an'ireo zazakely hono na tongavany aty amintsika re. Ay ve mahafinaritra izany e. Izay mihitsy ka araka ny filazan'ny rindra tany an-tanàna hoe tena mahafatifaty ery zany kambana aty aminareo zany. Dia hoe aleo mihitsy aloha dia mba hijerena izany sady mba mamangy ny olona aty koa re. Marina izany e. Fa aiza ny zazakely no tao ianao rery indray ty no miverina e. Eny tokoa e. Ay ve efa tsy anjaridaina tsy amin'ny mamany zoatsy izy ireo ka aka n'ilay kilalao keliny fotsiny dia izay hoe niverenako aty e. Ay ka rehefa mandeha any tokoa dia miaraka any izany nareo raha te hijery an'ireo zazakely ireo njary e. Hatray marina tokoa izany andoro se dia ahoana? Ka miaraka aminy ianao e, sa inandray ary tia mampihanana anao ty? Eny ary aiza le kilalao teo ry mianta? Reto ka reto. Te hanazava resaka aminao ary njara. Eno tapaka tokoa ny le resantsika teo ary izay ny izao miverenako eto hoe mody anao velomanao aty io e. Te hanazava ny sainao ihany koa tamin'le rediredina ambaranao teo e. Andray kosa moro mianta, aza ty raisinao rediredy ohatr'izany aloha le izy e. Tsoroko aminao nefa tena teny avy eo boky ireny satria na dia voaingana ihany tokoa zany na fantatranao dia efa raiky pitita aminao sahady ary tiako hazavainao amiko ny aminareo sy nasolo. Raha ny fiainako manokana ataoko fa tsy misy hidiranao zany na dia kely akory aza. Eny fa raha ny vanjoiko ny tantara mantsy to enatra fotsiny aza miampy fangorahana ny tiavanao azy. Ka tsy misy hidiranao any amin'izany. Raha ianao tsy tianao Tsy mbola afaka mamaly ny fitiavako ianao raha tsy mahazava amiko ny aminao sy nasolo e. Hoe tena tianao tokoa ve izy? Ohatran'ny hoe manorisory ahy izany ianao. Ny fiavianao atao trano, ny fahasahiana milaza an'izany rehetrarehetra izany. Ohatran'ny raisiko tsy fahalalam-pomba. Eny e, tsy fahalalam-pomba ihany e. Hoe atao tokantranoko ve ianao no tonga ilaza an'izany? Eny marina aloha fa tsy mety izany nefa aiza ary ny toerana milamina ahafahantsika miresaka e. Sa omenao fotoana hoe roviana? Ka tsy misy zavatra ambarako aminao intsony fa efa tapitra izany e. Moa ihany koa tsy hanao fotoana aminao any amin'ny tokatokanana izany Fa nahoana ary? Manaja ny tokantranoko ary fantarao tsara fa olona manambady aman-janaka. Mianta. Ok izay e. Mingavy anao mba hivoaka atao tranoko amin'izay sao dia tratra ny vadiko io indray ka hanahirana. Masika loatra ianao e.
Raha izay no aharovako ny tokantranoko dia tsy maninona. Eny ary tsy maninona fa andeha raha eritreretinao tsy fahalala-pombo zany rehetra zany dia mialatsiny aminao a. Mifono ihany keo tamin'izay nambarako teo. Tsoroko aminao nefa fa tsy hanenenako zany satria tianitsotra ary avy ato boky no naborako taminao teo. Eny efa voaray zany fa mandehana amin'izay ianao. Mandehana veloma ary ianao mandreraka koa iny olona iny a. Fa inona raha ny tadiaviny amin'izany? Tonga ty an-tranoko amboraka ny fitiavany ahy. Tsy menatra akory. Andriamanitro, arovy aho. Arovy amin'ny fakapanahy toy izany ary arovy ihany koa ny tokantrano. Mianta efa matory anga izy roa lahy. Efa matory zareo. Kay tsara zany ka. Ary ianao nga tsy mbola matory foana e? Misy resak'izay tiako atao aminao aloha e. Fa resak'inona zany ry nasolo a? Mianta indraindray a lasa saina ihany raha mieritreritra anao, mieritreritra ny fiainantsika e, mieritreritra azy mirahalahy reto indrindraindrindra ka. Fa inona mahalasa sainanao amin'izany ry nasolo a? Mianta sao dia nisy fahadisom-panam-pahan-kevitra ihany ary avy aminao. Tsy azoko. Sao dia tsy mahafeno ny fepetra rehetra takiana amin'ny mahavady ahy ary mianta. Nasolo a, fa inona ary ty lazainao e? Mbola fodefoy ny fotoana lasa ka ataoko fa mbola afaka miverin-dalana ianao raha misy fanahiana kely ao anatinao ao. Fanahiana ahoana ary? Efa mazava ngeny ary nasolo e, tiako ianao. Mianta, mora tiavina mantsy ny olona manan-kilemy. Rehefa manana fo mangoraka fotsiny a dia afaka mity anay. Tsy fangorahana fotsiny ihany no ato amiko fa fitiavana anao amin'ny foko madio e. Tsy noho ny enatro aminao noho ny nataonao ahy ihany fotsiny kosa anatriny izany fa tena fitiavako anao. Toy ny vehivavy rehetra tiany olona miaraka aminy ka tiany vadiny izany. Za ohatrany hoe miroro saina be izany ry mianta. Fa inona ny tsy mampitombona ny sainao e? Tsapako tsara tarehy loatra ianao e, mahafinaritra. Ka sao dia tsy tokony ny sahazary ianao. Tsy misy an'izany ry nasolo a. Marina e, tsy hanisy rapitsy ihany mantsy ny fiainana miandry amin'izany fa mbola ho avy ny lasa ihany koa. Tena mbola lavitreraka tokoa e. Dia andao fa ho tototsika moramora eo ihany izany. Tsaroa fa za tsy mitalanao raha ikopa-kelatra ianao a. Sao dia izany no mibahana ny sainao mantsy ry mianta. Raha omenao fahafahana ikopaka efa nanapa-kevitra ny tsy hetsika eto intsony. Raha tsy ianao no mandroaka toy izay nataon'ilay olo tiako fahiny izay. Tsy hanao an'izany ary mianta. Fantatro ianao fa tsy hanao an'izany ka aza asiana ahiatsony re raha afako. Ka afaka mitianao foana amin'ny fotoana rehetra raha izaho aloha. Fantatro fa tia ahy ianao fa aza mity aminahy ahy. Sao dia izany mantsy no ahasambatra anao ry mianta ka. Ianao sy ireo zanako kely ireo ny fahasambarako ry nasolo a. Nareo ny fiainako. Ary andao amin'izay no matory. Fijery moady mizelona izany e. Fa izy izany? Za ihany e. Oay, Henri. Tena tsy mahita ve sa mody fanina? Azafady fa tena tsy hitako mihitsy ianao e. Ndray, manaona aloha mirindry. Salama tsara. Ela tsy hitinareo izany a. Ka inona tsony koa moa no tokony ifandraisany? Tsy efa maina akory ny ravina nanana? Aiza kosa nisen'izany fenao koa dia lanina. Hitako. Za zao anontany hoe manao ny mianta ao izay. Mianta? Fa izy aloha tsy mianta e. Inona koa ny ary ty? Aza mody fanina ohatran'io rangahy. Marina raha mahafantatra an'izany ahy e. Fa ianao nga malala olona atao hoe mianta ka. Fantatrao tsara reny olona resahako fa aza dia manahany any ohatran'io ianao rindra. Tena tsy nampoiziko fantatra mianta ianao fa azafady. Mba valio ara fa inona ary ty ataonao ty? Tamin'ny voalohany teo nieritreretiko fa tsy mahafantatra ahy ianao nefa tao nikitika ihaniko. Rena efa ny tenanao tsy nirarahinao akory. Zao indray aho tsy anontanianao ny fahasalamany mianta. Dia hoy aho aminao hoe inona ary izany ny tena mariny. Aza enjehana amin'ireny taloha ireny intsony ary rangahy. Maninona tsara? Marina e. Reny aza nge fa nanenenana e. Nanenenana? Eno a. Toa mampiome ahy ianao izany ka.
inona re mampiavakanao amin'ny akizana amin'ny karapolo ireny aza dia manenjy dresy ohatran'io rery indra tsy manenjy dresy aloha fa ohatry ny kaka ihany amin'ny zandra mandrefa hoe ianao manenina tamin'izay vitanaoko ka zay neny nanontaniky anao ny tena momba ny mianta vadiko e raha mianta aloha efa elany tsy nahita azy zany ve ianao tsy efa herintaona mahery ara tsy oriana vao mieritreritra ny hoe anontany fahasalamaniko ka hitanao ihany ny vady ve moa tsy ampidina amin'ny toerany foana na roviana na roviana e ny fotoana fotsiny mbola tsy milamina mazany ohatrany hoe tsy hainao zany ny manoloana ka tsy efa mibaribary aminao ary zany ve fa efa olona vaovao tia manoloana anao ty fa tsy ilay Henri Talotsony fa vao mahitanao aloha dia mahatsiaro ny fampijaliana ataonao amin'ny anty ohatry ny mahita ny tarehy manga na mahita ny endra mitomany lava sy ny sisa sy ny sisy efa nanenina tamin'ireny ary rindra fa ono mba manao hoana aloha izy zay kefa nilaza taminao fa zaza ho tsy mahita azoko ohatra fa so dia heverinao ary fa tsy fantatro aza hoe any aminao izy no mipetraka fa tany angaloany nanarianao azy tsy misy an'izany rehefa kagaka raha any ianao no mitady azoko tsy tena andalana akory ny nanipazanao azy tany nanipazanao azy tany an-tranonao fantatro fa tsy manana toerana le izy iny ka eny ny toerana tokony hitadavana azy raha mila azy ianao hoe mandeha na tataviana andalina seny amin'ny tabanjorotira rehetra eny izy indray masika loatra kosa ny teninao amiko izany rindra eny izay fandraisanao azy aloha tsy maninona fa izay no izy teny nanipazanao azy dia mandeha na tadaviana izy fa tsy hoe eny ihany ve raha tsy efa nitsindroka koa azako hitako ngeny misy azy na dia hanafina azy areny hoe tsy ka maninona moa izany ny trandroko tokoa ve moa ny tsy hitanao ka tonga avy ianao mijery azy ihany eno ahy hatramin'izay tokoa dia niandranao tamin'ny foana ianao izany ty efa nanapa-kevitra ny andeha hoany mihitsy ka hoy aho hoe tonga ava fa misokatra ao anao mihitsy ny varavarana any ianao sisa ny andrasana eny ary dia mba mpitapitao any aminy any fangary midy io varavaran'io andraso aloha e manahoana tompoko fa iza koa ty ianao zao tompoko fa iza no tadiavinao azafady aizy nasolo e ao izy ka mandrosoa ianao fa enona daholo ary ty nasolo nasolo misy mitady anao ato fa avia ty fa enona ary ty hitako ty ato ty rery landro fa izy zany ry mianta nasolo zaho ihany re anako neny ve zany eny anako aviza ny zanako zany andray elangenao zany vao mitsidika ry neny ka mbola be reny ny asa tany dia tsy misy taona hitsidiany ay ve za nefa tena nalahelo anao tokoa ane eny ka ahoana inona vaovao ry neny ka ianao aza ty ny tomahana vaovao angambako fa inona daholo tokoa aloha zao ry nasolo fa izy ty tovavy ty ary tao misy zazakely ihany koa io marina raha misy azoko izy ty ka inona moa no azo neny amin'izany ianao aza any dia anyko inona aloha ny fanazavana mba entinao amin'izao ka mianta re io ry neny mianta izy ny vadiko zany ary izy ko sary mianta no reniko efa nambarako anao ihany ie dia falo mahafantatra anao tompoko fa vadinao ahoany fa ka ianao manambady ory mianta fa tsy hitany neny ve ianao zany dia ireo ny zanakay ka mba namin'ny rahalahy izy ireo tena tsy azoko mihitsy ange ianao manambady zany aza atao tsy niteny ininona tamiko akory ka ohatran'izay fotsiny fa nga moa dia misy inona hoe ho lazaina ary tsisy lazaina amin'izany lery neny tena ny manampoka ohatr'izao mihitsy ny tsyvoako mihitsy mba marina mafy andraso aloha orosona sakafo ianao fa metinao nangambe eny tokoa sady reraka amin'ny voyage zao neny ioko ka inona no atao an'neny misy sakafo raha anao ny neny mandehana lay voary aloha mandehana rery mianta dia ohatran'izany sy zany ry neny ny tantaran'izy teo aminay sy mianta dia nifankaty avy amin'izany zay ary nanaiky ny fitiavako izy tsy nisalasala akory ka hitako moa hoe tampotampoka teo dia hoe manambady ty ianao nefa hatramin'izay to tsy nisy resaka an'izany akory ka izao ry neny ny fiainana dia mamela zava miafina trany izy eo amin'ny andro tsy fantatra izy
ao anatin'ny fotoana tsy ampoziny indrindra roneny a. Vadin'olona fa be voka ange zany io olo io e. Io zany milafika ato an-tranonao ato fotsiny zany ra izany izy. Tsy izany tsy azoneny ve za no nitazona azy no ny ala helokazo a. Eny e, fantatra tsara nge nitoetranao mangorakolorona solo a. Mo ny mpanaroatra koa ve tsy isy e. Aza raisy neny mpananaroatra kosa izy aloha e, tsy misy an'izany mihitsy roneny a. De efa voasoratra aminao zany reo zazy reo. Misoratra amiko izy ao anatin'ny kopiany ao. Nefa de zaza manana ny rainy iny izy reo e. Ka efa nariniko izy aza tsy te hahafantatra azy ireo akotriko neny nga. Efa hoeri-taona latsaka kely izy no rahalahy reo zao roneny a. De ahoana koa nahafantaranao fa tena tianao io vehivavy io e. Sarotra be ngery nasolo ny eritrehitra hoe tovavy ohatran'io izy io ve de tianao zay manan-kilema sy jamba ohatran'izao e. Ary efa nitensina nafatra anao a tamin'izany rehetrarehetra zany iny e. Fantatro zany roneny a. Fa raha mianta ataoko fa tena fitiavana ihany koa nitiavany ahy e. Sarotra be nino an'izany nasolo a. Ka na izay ihany koa zany roneny mafy amiko ny miainy ny vavan'olona manodidina raha mahita ny endrika amam-bika ny mianty izy ireo e. Izany izy. Eo ve hoy izy ireo de tena ity anse fa nanarotana ny arenan'se fotsiny ho ny sy ny sisy e. Fa tsy hainao an'izany roneny a. Mahatoky any mianta de zay ihany. Ka ianao ihany aza zao de efa mahatsapa fa miteny toy izany daholo ny olona rehetrarehetra ka ataoko fa tsy hanome tsinay ianao raha ilaza ny hevitro aminy koa ka. Diso zany fiheverana zany roneny a. Mandiso an'izany tanteraka mihitsy kosa. De mino zay lazainy ve ianao e. Tsy mbola nivadika tamiko izy ary tsy mbola nandaina tamiko hatramin'izay. Tsy tokony handray azy mihitsy ianao e. Raha tsy nampiatrano azy ary tamin'izany roneny no heverineny fa nanana sy nahita zay nalehany ary very izy io ka. Ka tsy anjaranao zany e. Fa ianao ve no natao izaka ny fahorian'ny hafa e. Ianao ihany roneny no nampianatra fa tokony hanampy ny sahirana sy ny hafa rehefa misy eo ampelantanana. Tena samy hafa be ne zany anako. Tsy mitovy ane zany. Mitovy ihany zany amiko roneny a. Samy olona resy no resahana ka na iza mitady famonjena de azo raisina ka tsy zany ve ozy neny. Eny e, azo eritreretina ihany zany fa ity izy de nefara tamin'ny fitiavanao azy ty. Ny fitiavako tsy omeko tsiny amin'izany roneny raha ny antefa tany aminy a. Ka ianao ihany aza de efa mametra fanahiana ihany koa vao tsy ela akory teo ka ahoana no efa zao roneny ny zava-misy a. Zay ihany izy no safidiako hiara-dalana amiko. Iny eny aza mahavita manahary any an-tany lavitra any ka aleo izy mba ho namako eto de tsy akasitrahana iny ve zany kosa e. Za moa efa impiry no niteny anao hoe andao anaraka fa tsy mety eny ianao e. Tsy roneny a. Za ety ihany mijanona ety ihany efa tsy mandeha makaiza akory. Ty zazakely ty koa tomtomany tsy misy fijanonana mihitsy ka. Andraso aloha fa efa ho raisiko izy e. Ampangino mihitsy ny zanako ka. Ka ary zay e. Eto malava tsy fantatra hoe ahoana ty izy. Mety malahelo ny reny koa angamba izy io ka. Ty atoro mampila vaniny azy ohatran'io e. De ahoana ho ny reny zao? Ahoana? De tsy mitady andreo ve ny reny e? Ny rainy? Efa nasolo ny rainy eto fa tsy mahafantatra koatra azy izy e. Toy izany ihany koa za. Ka nasolo nge tsy ho hainy velively e. Mety ho ray mpamelona ihany fotsiny tokoa ny zanako e. Andray kosa e. Ny fahatsoran'io zanako manan-kilemy io no anarotan'ny olona azy ka anaovan'izay tiana tao aminy e. Anjakany amin'ny vola sy fananany rehetrarehetra. Nasolo koa ve moa mahita an'izany e. Tsy mahita an'izany izy satria jamba. Azafady roneny a. Diso eritreritra ianao raha mamely ahy amin'izany. Azafady aloha tsy reninao a. Tsy mananjanaka anao any sady tsy manana vinanto anao ihany koa. Marina fa mahasarika sy mahafatifaty ny endrikeo nefa tsisy antony inona amin'ny zanako zany e. Andray kosa. Ary fantatro nge fa ny vola sy ny arena aty fotsiny ny itiavanao an'ny nasolo e. Tsy de tsy tompoko. Fitiavana no hijanonako eto ary efa nanome safidy malalaka ho ahy ihany koa ange nasolo fa zany tsy nanaiky e. Noho ny fitiavako azy. Noho ny fitiavana azy? Enao zao ve de ity olona ohatran'iny? Ity olona jamba? Eny tompoko. Sarotra inono zany. Iza no afaka anaiky an'izany e. Asakasaka izay tsy manaiky. Za aloha sady tsy manaiky ny tsy mankasitraka ihany koa e. Zanako mantsy nasolo. Ary na de zao aza ny toerana misy azy tsy natao amelona zanabaratra izy akory e. Nasolo koa ve moa ahita zay ataonao any velany ihany e. Mba olombelona ihany tompoko. Na de tsy mahita an'izany tokoa azy izy tsy hanao nininina azy zany ahy e.
tsy mbola misy inona kory mampifandray anao sy ny zanako dia miteny anao zao andrava tsy misy atakandrony aminareo fa aza sy mba anao ny sainina solo avelao izy aina amin'ny fiainany tsotra amin'izao ihany. Andray fa nahoana kosa? Ataoko fa efa ampy izay tombontsoanao tato izay ka afaka mandeha amin'izay ianao e. Nasolo ahoana izay mianta? Andeha izay telo mianaka rapitso. Ndry andeha ho aizy tianareo ka? Andeha hiala tato aminao. Mianta fa maninona? Andeha izay ry Nasolo andeha izay satria toa tsy ankasitrahan'ny reninao akory ny amintsika sy ianao. Maninona tsara hoe ry mianta? Zany ho ahy mazava amiko ny teniny. Mianta fa inona ny nambarany anao ka? Nandroaka anareo nga izy? Tsy te hanitatra zavatra be dia be ahy. Efa fantatra nefa tsy dia mankasitraka anao loatra neny. Nefa efa niresaka izay fa ataoko fa azony tsara ny atao-poko ary mazava aminy ry mianta. Aza mandany izany ianao fa tsy tiako hoany hanisy antsana eo aminao sy ny reninao e. Tianao izy ka hakasitrao izay lazainy. Za ihany koa ny tianao ry mianta. Efa raiki-po aminareo telo mianaka ary mianta. Dia ilozanareo ve? Tsy mety izany. Izy ny taloha ka tokony hanaja ny safidiny ianao e. Mianta dia mankasitraka an'izany ve ianao e? Mafy amiko izany ry Nasolo mafy amiko ny andao an'ity trano ity. Toerana izay niratany masoandrom-piainako indray rehefa maizina teo izy. Toerana noverenany ny hafaliako indray. Mianta tsy mankasitraka an'izany velively mihitsy ahy. Nasolo kina nefa no azonao atao amin'izany. Aleo fa hiresaka amin'iny ary mianta. Nasolo na izao dia izao ihany aza aleo fa hiresaka aminy ahy. Tsy miala eto izany nareo telo mianaka. Mazava angamb'izay. Neny efa matory anga ianao e? Nasolo fa inona no mbola ataonao aty an'efitrano ka amin'izao andro efa alina be izao e? Fa nga ianao tsy matory e? Neny hiresaka aminao vetivety azafady. Aleo rapitsy efa tia-pandriana ve dia izao no hiresaka aminao fa tsy afaka miandry rahampitsotsony izany e. Fa inona ary izany e? Ny amin'ny mianta ry neny fa maninona nandroahanao hiala tato mianta? Aleo resika rapitsy no miresaka an'izany e. Ilaiko mazava izao zany resaka izany satria efa manamboatra ny entana izy eo fa hanainga rahampitso. Izay no nambaranao azy tsinonako. Rehefa tapa-kevitra izy Nasolo dia aleo andeha. Neny efa niresaka lava momba azy sika sy ianao ary efa nambarako taminao ny tatom-poko manontolo ka maninona izy nondroahanao hiala tato ndraika? Amiko ny ry Nasolo dia fanararotana sy fiatsaram-bela fotsiny izao dia tsy tsapanao ve izany e? Ny arena izay atolotranao ato no ilomanosany. Sa ianao ve dia mihevitra hoe raha tsy mahana izao arena izao ianao dia niraiki-pity taminao izy? Raha izany foana ny mampalaelo ny neny azoko ataony tsy mandray vola sy fanampiana avy any amin'ny intsony hoy avy aloha izay amin'izao. Ko raha tsy handray vola avy amiko ianao dia inona no hoaninao? Tsy mety an'izany ka neny tsy inona mandray azo mpananaroatra foana ka mba marary koa angeny fony ataonao an'izany ry neny. Raha oviana ary izany vao tsapanao anaka olona efa resan'ny fiainana avy ihany ve? Neny zany fa tsy anao hoe tsy maninona izany aza asianao olana ny aminay raha mbola manam-pitiavana ianao azonao izany. Ary zanako ve ianao tsy ho tiako e? Aza manao izay mampalaelo ahy ianao amin'izao fandalovanao ity izao ry neny ianao ange mandalo fotsiny ihany dia lasy izy no mba mihany fiainako ato e. Misy taminy ane izany fa tsy tantana ny fiainanao amin'izany fotsiny ny olona anako. Say neny mihevitra fa mbola mila tantana amin'ny fiainako e. Efa mahaleo tena ary mahafantatra izay ataoko ny neny sarotra kisiko mihitsy ianao ty anaka. Za tsy manaiky an'izany ry neny za izay nikarakara azy nandritry ny herintaona mahery tato aza tsy mbola navita nandroaka azy na dia ndray mandeha monja azy nefa ianao ty vao tsy amperinandro akory ny natokavanao dia tsy mahazaka azy ianao. Fantatra fa tsy anaiky eto mihitsy ianao e. Ka tsy haiko izay atao ry neny fa raha andeha izy dia tsy maintsy hanaraka azy koa Henri, fa inona ary nataonao aty? Tsy efa nitiany ianao moa ahy. Aizy mianta sy ny zanako Ilay fotoana mandrosoa ary ianao e. Tsy manam-potoana hivazy vasiana aminao rindra. Aiza ny vady aman-janako?
za dia gaga mitiranga ty ry olona fa nisy vady aman-janona ny napetrany ary vita ty aiza izy ireo e fa mahitan'izy eo ary ianao hoe sapahana koa ny masonao eno a ka aiza izy ny nafeninao mbola afaka mijery azy any anaty tiroara rehetra any koa ianao hoe so de verinao fahanaky mora foana an'izao ary a ka na manaiky ianao na tsy manaiky tsy hitako ny misy azy na za koa aza mba mitady azy amin'izao fotoana izaoko enao ne tsy tokony miditra amin'ny raharaha tokantran'olona mihitsy enao mihitsy ngamba zao no namehevitra tsy azy andositra fantaro tsara mantsy raha ny fitiavany mianta dia izy tara loatra raha zao ianao vao mahatsapy izany tsy efa lasa ny olona ve izay ny fondry za ny vady ny ka tsy misy tokony isy afaka handrombaka azy eo pelatanako e izay ilay atao hoe ny vavany tsy atao be mba tandremy ihany ny fihetsika atao aman'olona fa ny mieritreritra ny vokany avy eo ngeny tsy laitra fa inona ary zany tabataba be ato zany marina tsy voaria lavitra ry dia efa mariny tabatabanareo ato ka ty ranga ty mihitsy ny ohatry ny voa avy any amin'izay nalehany ihany ka ty no miampanapany fa ahoanany ianao zay fa inona koa ny elona ary zao ny lazaiko anareo e ataovy ao anatin'ny sainareo tsara fa tsy maintsy mbola ho hitako ny misy ny vady aman-janako fa tsy enao mihitsy akory no anakatsakana ny fiainanay lasa koa ianao mandeha ihany fa mandreraka fa inona ho ny aniny olona inona ny tediaviny ary iza koa iny iny ve raha ny zanaka mianty iny ay ve iny zany iny mihitsy tsy nolazainao tamiko meloa zany mba namezako lesona kely azy teo fa na tsy ary votany ananana tany ka aty vao miampanapana to tsy mihinatra akory le iziko hitako mbola aiza koa anefa nanaovako azy tokony mba anakambo nge izy zao vao hoe aizy mianta aiza ny zanako mianta azy ty efa aizy efa natanakafako tsy misy ahina ntsonony amin'izany fa efa niresaka izay sineny ndre mianta dia tsy nanaiky mihitsy tokoa ianao ahoana no anaiky moran'izany aminao ka tsy ametraka olana vaovao aminao sy nyreninao verina solony tsy fanarahanao ny teniny zao ry mianta raha manana fomangoraka izy tokony hanaja ny safidiko raha mieritreritra ihany izy fa izay no masoandro mihiratra ho ahy eto dia ny fijanonanao zany ary raha mieritreritra ny amalifaly ahy koa ianao dia tsy misaraka amiko nasolo ny fiainantsika senao tao anatin'izay fotoana rehetraizay ataoko fa nilamina tsara tokoa ka raha ny fahatongavan'ny eny aza atao manimbatsembana an'izany eny resinao lahatra tsy maninona fa hijanona tokoa ary nasolo hijanona no ianao zany misaotra ry mianta dia misaotra anao kefa nambarako andry teo izany ho tonga taty hatrano taty mihitsy io andry hoe hitady andrio ondry fa iny anga olona mitapy dia ahoana ozy izy indry tamin'izany so dia nilazay indry taminy ara ny toerana misy efa fantatro ka inona ny lazaiko azy eo ozy izay mihitsy mantsoko fa inona ny nahatserovany atampoka teo vizana avy any am-pandehanana avy any anga dia aty no mikorompaka tao aminy ary eny fijaliana no niainako taminy taoko izay mihitsy ny nampatsivako taminy teo nefa dia hoe tsy maintsy mahita andrio ny izy ny zanany ondry ny zanany efa tsy niraraha ihany izy kinina indray no mbola nytanin'ny zanany za aza mba gagako fa zany aloha no afatrako tandremindry so dia milazalaza amin'ny misy anay nareo aty ihany mantsy zao no mahafantatra ny tranonay ihany eno akia ka manahoana solo izay ao izy akia salama tsara ay ny fahatongavan'le reniny avy any an-dafy izay zao no ohatra ny mampisy olana kely anay tatoatoko fa ngaty tonga ao ny mamany efa tamin'iny herinandro iny ay ve fa miteraka olana ahoana aloha izany tena tsy ankasitrahany mihitsy akiny aminay sy nasolo izany ve ki tena mariny fa ahoana aloha izy tamin'ny voalohany eno tsara nge fa azavaiko amindry ny fandehany efa saika andeha mihitsy ahle tamin'ilay faran'izay raha tsy ny alaheloko anina solo fotsiny dia mieritreritra ndrio mpanararaotra azy fotsiny izany io renio izany mihitsy no ao an-tsainy mokonge izy no tena mandefa vola ho anina solo ka hananany arena be ohatran'ireo ay ve araka renina zavaiko tamindry reny ihany mba afafasaina koa izany raha matoa izany draindray mila tsy ho zaka tena mitady letika indray ilay masoandro voniposaka teo aza miteny izany tsondry nasolo azy zany efa miezaka ny manazava ny sainy io mamany io noho ny fitiavany andriko
ka na io aza ngeka izany raha mbola mitony karazana anjo izay maro isan-karazany ao an-trano ao ataoko fa tsy haharitra elantsony ny fijanona koa hoe niezaka taony ny olona manan-kile mihitsy ireny so koa ary dia ho ravan'izany ny fitiavan-dry azy tsy haiko tsony ankirindra eritrereto tsara ihaniko raha tsy nasolo tokoa tsy ohatran'izao ny fiainako tsy ohatran'izao izay telo mianaka ka ataoko fa tena hananany betsaka tokoa aho amin'izany nefa rehefa tena mienjana ve moa nitady eo amiko sy ny reniny akory atao hoe na dia tsy sitrako ihany koa aza ny andao azy dia eritrereto amin'izany fa tsopanantenana niny olona jamby iny tena mijaly eritreritra amin'izao kirindra afaka ny fijaliam-batana dia miditra indray tia ny fijalian-tsaina fa dia voagadra ny fijaliana mihitsy ve za ty manana fikirizana trany akia aza manaiko resan'ny onjan-dranomasina marina fa mahiry izy nefa mety tony andry efa aveo hoe isinda avokoa izanyko no eritreretiko ho lafatra indrindra ny fiainanay kanjo ty sendra ny tsy nampozina sahady ahy are ve misy vahiny ato e manao miaonta manahoana ianao salama tsara nareo any ie salama daholo ka ary dia vo teo mihitsy any ny eritreritra anao ay ianao ka hiatoko izany ve marina e fa inona ny nahatonga anao eritreritra azy ka malahelo azy ako sady tsy voazao ihany koa nge izany fa efa mila ho isan'andro e ko raha malahelo azy ianao tsy hitako izay tsy handehananao mamangy azy ihanyko ny misy azy angamo ny tsy efa hitanao ry ny zara raha mba afaka makany foana tokoa mantsy satroko dia satroko izany sa hoana ry mianta nareo retokoa to mifampijery eo fotsiny hitao fa aleo amin'izay reto andeha ody fa sao dia taraka hariva ty ka andraikosy za ty vo tonga dia andeha sady ve ianao sao dia mandroaka anao kosa ary mifahatongavaka raha izany aza mieritreritra an'izany ianao fa raha ny janonako tetikoa nge efa elaela ihany sady izany ankirindra marina tokoa izany ry njara aleo andeha fa amanaraka indraiky eny ary ka raha izany tsy aleo ateriko any ianao ry mianta oka izao fa ianao koa ve no andeha hisahirana anatitra any aza raisina hoe anahirana anao izany oka ihany amin'izao fa tsy maninona e aleo amanaraka eny ray ary hitako tsara izany zao fa atao amin'ity trano ray lehibe ty mianta mipetraka tsy nahapoziny tokoa ny fanarahako azy avy aty aoriana raha vao niala tao trano indrindra izy eny efa hitako ity ny trano misy ny vady aman-jana aleo ranga miverina amin'izay raha pitsy vo maraina hita eo ihany ny atao fangala sa mivoaka na solo ary fa maninona ary izy no tsy niteny tamiko mba niaraka izay fangamo izy tsy mahita lalana aminao na jamba azy hatramin'izay tokoa ngizy tsy mila namana izany ka efa zatra miaraka aminy koa nge izy koa moa tsy mila anao ay fa aleo aloha karakaraiko ny sakafo fa ianao indray ve no vitako foana ty tsy mila pina ka za moa dia anao inona fotsiny eto vitanay foana ho an'ny fiainanay tsy misy ilana mpanampy izany kory na kely azy neny fa sao ary ianao dia mihatra fa misy ilananao eto amin'ity trano ity tsy misy na kely varay vety azy ianao mila ny volanay sy ny fanananay ato ka mitapisaka ato ary tena azo ny fanafodinao misy koa nge zanako andray so dia mba mafy loatra kosa ny teninao izany za indray resy ity tsy mba metsara velatsy izany ny zanako no mampalahelo ahy dia voatery tsy maintsy manaraka izay lazainy fa raha izay indry tsy ataoko inona mihitsy mandany ny fananako eto fotsiny fa ianao ve dia tsy afaka ny andray izay lazaiko mihitsy na solony tsy manaiky ny alahanay eto ka izay nge ny lazako fa azo nodindriny ny zanako iny aiza tokoa moa no ahitany an'izay zavatra arotsaka ao anatin'ny sakafony eo andray fa dia inona mihitsy ny fiheveranao mpamosavy tsy haiko na izany no mahalaza azy na dia mahantra fadiranovana za tsy hanao an'izany ianao sy ny mpivarytena no mitovy sanatria na dia tsy manako hoanina za sanatria izy ianao sorona ny tenako fa dia lazaiko anao izany ka tsy izany ve zao ataonao izao ianao ve dia hanambady ny zanako
lavitry ny afy ny kitaira izany no izy ataoko ary tena manamafy an'izany tokoa fa tena misy lehilahy hafa ny ambadibadika any miandry ny azonao ato fotsiny. Lazao avokoa izay tianao tenenina rehetra fa ny marina dia marina ihany. Fa ahoana ny ianao izay ry tovolahy? Manao ny ianao tompoko. Saika hitady ny mianta azafady. Tsy tapitra akory ny teniko dia efa tia sahady izy tiako. Io ny ianao raha matokely mitady ianao ny sipanao. Tsy andro ny tsony ngamba ny fotoana fanoizana roa hariva dia tonga tia mihitsy izy tiako. Fa izy zany? Za ihany rery mianta. Henri? Eno tonga hakanao sy ny zazakely. Inona re ty lanitro? Fantatro fa kambana amin'ny raha lany zanatsika. Aiza izy ireo fa tia hahita azy ahy. Maninona tsara? Inona no ataonao aty? Zany fa inona indray ry mianta? Hakanareo telo mianaka? Telo mianan-kiza fa ianao ve adaladala ry Henri Taloha ny adalana nataoko fa misy fetrany ihany zany. Efa tonga saina ankehitriny ary zay no nitadiavako anao atraizatraiza efatry ny ela. Fa ianao ty ary sao dia mihevitra fa hanaraka anao mora foana any izay Ary ianao koa ny ara sao dia mihevitra fa hamela anareo telo mianaka ty amin'ny olona tsy fantatra aty Manonofy atondra ianao raha izany no izy. Efa nadonoko tamin'ireny fotoana ireny raha ny anaranao. Efa voakosoka tato am-poko. Ela zany raha misefa io izy io eto manaraka anao any izy. Zany arako. Raha mihevitra ny amolaka fotsiny ianao dia andao efa tena folaka ankehitriny ry mianta. Andao amin'izay ody ihany dia ho ampijaliana Tsy misy an'izany intsony ry mianta. Reto ny zazakely. Andray. Reto ve ny zanatsika ry mianta? Apetrao ny zanako. Zanako reto ry mianta? Zanakako tsy nirarahinao hatramin'izay Mbola tsy tary zao fahatongavako zao Mbola azo renina avokoa any ny tsy mety rehetra. Ela be nareo fa mandehana amin'izay miala tatatranoko tato loka. Eto any reny dia lasa mandeha. Lasa neny Efa io ny vadinao ka inona indray tsy anaraka azy Anaraka tokoa izy ka. Zany vadiny. Aiza ny akanjony reto zazakely reto Fa nisy akanjo napetraka ho azy angata ty andao rery mianta fa aza be resaka eo tsony ianao Ireny ny akanjony dia mandehana amin'izay mandeha any lasa neny aza tositosika ohatran'io andana lasa ianao. Aleo mba hanazava aminao aloha Tsy te hieny izay fanazavana avy aminao ary ny marina dia ny marina ihany. Zao hitapokitam-pirenena zao no izy ka mbola inona indray neny voay rehefa lasa any dia aza mieritreritra ny iverina ty tsony mitsangana ray teo ry mianta dia ndao tsika hody fa inona ary ty ataonao ty andray mianta neny neny aiza daholo ary ny olona mianta ay tonga ianao anaka fa to mangingina be ato zany ry neny ohatrany tsy misy olona mihitsy sa iza tsony tokoa moa no eo anako fa lasa izy mianta sy ny zazakely sa lasa nakany amin'ny namany ka mipetraha aloha ianao dia enoy avy fa misy inona ary fa ohatry ny hafahafa amiko nge izy zany ry neny mianta efa lasa ary nasolo fa lasa izy raha lay ny vadiny teo izy dia lasa nanaraka azy ihany maninona tsara hoe ry neny zany vadiny izy zany zany olo zany fa ny rainjanany fa ho vadiny izany ray tonga teo iny lehilahy iny hoe akazy telo mianaka amin'izay hony dia inona moa dia lasa nanaraka azy izy ny anao vavika inona indray moa neny fa mamahazo vazy avy anao zany tsy mamahazo vazy ianao anaka fa zany mizavany seho teo nalainy ny vadiny ahoana raha fa teny atsy azoko fa nga fantatra zany vadiny zany hoe aty miantaka ka raha tsy fantany ve ho tonga aty izy akazy fa ianao ty koa dia ahoana ka nanino miantany tsy niteny nininony zany tamiko na farafaratsiny mba niandry zay fahatongavako aloha vao mba nandery neny ka izy azy efa dodiny rika iandry anao tsony ve dia anao very neny dia tsy mba nanaka anazy tamin'izany efa niteny azy tokoa fa nga izy ny haino ahy fantatro mihitsy fa hisy azy ny alahelinao amin'izao fandehanana zao ony tena tsy nampoziko zany ka mariny za nge efa nitenanao foany ianao nefa dia to diso nanapo tamin'ny loatra ka nino izay nambarany ianao efa fantatro fa fiatsaram-belatsy fotsiny moa ny tiavan'izy iny ianao dia vitany mianta tokoa ve tsy mahavita an'izany amiko mianta ry neny ka indrindra raha ny fampijaliana nataon'izany vadiny zany azy dia mbola iverenany amin'ny indray koa ve ireny ve dia olona misaraka
ireny ve de hoe niady zay nge nylazako fa tena voavitaka ianao hoe ary eo de vo tena milaza marina aminao fa de ny fandray tsy tapaka reny hatramin'izay any ny fanaterany miatany vola rehetra alefako aty aminao. tena mafy amiko ny mieritreritra n'izany ka raha tsy mihina ianao de anontany io ny manodidina fa tsy misy tsy mahita an'izany teo. tena nanamafy avokoa ny manodidina fa nahita ny alany mianta sy ny zazakely teo niaraka tamin'izany lehilahy zany avokoa. Za ihany zany no tsy mba nanatrika an'izany de ny fanandrify tamin'ny fotoana tsy nahateo ato koa zany za ve efa tetika voaomana ny any mianty de vitany mianta tokoa ve ny nandao noho ny inona sa noho ny tsy fanarahan'izy neny. Efa niresaka nefa izay ary ataoko fa efa mazavany amin'iny fa tsy handehitsony izy de ahoana ary ty tsy misy fanazavana tsy misy inona fa ohatrany nandositra fotsiny mianta. fenao very mianta mieritreritra sa tsy zanako nge reto zanakao taizy ireo dry fa zanatsika roa. zanakao ko naninona ny tsy nirarahinao hatramin'izay ka tamin'ireny fotoana ireny mbola sendrany tsy azo anoarany azo menatsy ny ary mianta sady za koa tsy te hiverina amin'izany ntsony tantara efa lasa zany fa omeo aty ny zanako de aloha zay andeha ka efa ato tranonao nge ianao zao tsy hijanona ato ntsony ary za koa tsy hiverina aminao zany ntsony. aza de mafy ohatran'io mory anta mafy loatra ny nampitondrainao ary aoria niatra tamin'ny haiko manontolo ny fampijaliana nataonao tamiko ka tsy afaka niherika sy hiverina aminao ntsony re ahy ataoko angamba fa mazava aminao zay de tsy handray ny fonako mihitsy ve zany ianao tsotrany omeo any zanako de avelao andeha rehefa zany de tsy misy zaza mivoaka koa eto andray fa nahoana zany ataoko fa mazava aminao koa ngamba zay tsy mivoaka ny trano ato zany ny zanako rehefa tsy janony ianao de ianao mandeha tsy anaiky an'izany mihitsy de ataovy zay ataonao rehefa tsy anaiky ianao ianao tsy inane saritiaviny fa nga rehefa tsy manaiky anao ntsony de ataonao aterisetra ohatran'izany afaka mandeha ianao raha te andeha fa ny zaza kosa mijanony eto am'raindy aria omeo ary eny zanako fa aza ataonao an'izany omeo any zanako fa ary eny efa tsy niraraha azy hatrany am-boky ianao nini tsy nahafantatra azy akory ny lasa ombany lasa fa izao de zanako izy tsy hanome ny zanako zany ianao ataovy zay ataonao fa tsy hanome ndry mianta aizy rindra rindra tsy ao ary fa misy iny ty mahasipotsipotra be anao ty tsy zany ary njara fa misy zavatra manahirana azy zao de zay ny saika hitadiavako any rindra nge fa misy inona ary mianta fa inona ny olany fa mbola ho ela ve rindra vao tafaveriny mbola tsy fantatro fa lazao alo zy mahazo anao ty manahirana be ry njara fa manahirana ahoany andraso aloha ary fa ho tantaraiko anao de lasany zany ny zazakely ao amin'ny eo daholo ireo fa tsy omeny ahy tena olona tsy matahotra n'Andriamanitra mihitsy zaza mambehivavy no anaovana herisetra tena tsy hitako mihitsy ty izay atao de ireny ara hiverina hipetraka aminy ao de ohatrany hoe tsy manana safidy tsony tsy misy azo terena fotsiny zany ry mianta ary zaza mbola tsy mahasaraka ny reny etsakilany ihany koa tena mieritreritra ny nasolo ahy de ahoana ozy izy amin'izao trangan-javatra zao hita eo ihany aloha ny amin'izany fa ny am'reto zanakao reto aloha zany zao no tokony jerena maika mihitsy de inona tokoa no azo atao amin'izany ary njara fa ianao zany tsy mazoto ny ara hipetraka amin'ny vadinao intsony tokoa nefa ve moron-jara rehefa tsy omeny ary ho zanako ireo tsy hanaika azy ahy zay na de tsy mazoto azy zay nkeny ny tetiny fa fantatro tsara mihitsy
Tsy misy an'izany ry mianta. Ka inona ro ano atao amin'izany Azo atao tsara mitondra an'izao raharaha zao eo anatrehan'ny fitsarana raha izay ny fipetrana. Hitory azy ve? Dia io hita eo izay tokony hitazona ny zaza. Ka raha rainy ihany koa ange Henri tsy afaka ny mandan'izany ka mety hananjo amin'ireo zaza ireo ihany koa izy. Mbola zazakely ho reny ka anao ihany ny zofenao aminy aloha hatreto. Tsy avoanao amin'izany izy ry mianta. Zany ve? Eno minoa ianao ary andraso ikarakarako azy fa mahafantatra momba an'izany tsara sika. Indray atao fomoron-jara izay azonao atao amerenana ny zanako amiko izay dia efa ampiary. Vonona ny anampy anao tokoa ary mianta. Aza matahotra ianao. Renao tsara angamba ny didiny voaka teo manaraka ny reniny ihany ny zaza aloha. Azonao tanteraka ny fihazonana azy amin'ny rahalahy zao. Tena misaotra betsaka anao ry Njara, misaotra anao mihitsy Tsisy tokony isaoranao ny amin'izany. Fa hoana ny momba an'ilay hoe ao aminareo no hipetraka. Hitanao, sarotra ihany ny anekeny fitsarananao hiazona ny zaza raha toa ka tsy manana trano aleha ianao. Toko fa azonao tsara angamba ny tiako tenenina. Fa nasolo any aminy ihany izay no andeko. Marina izany, nefa na dia ny olana ny amin'ny tsy nahatongavany teto aza efa nanahirana sy nampanahy ihany ny teo misoratra amin'ny matsa zaza ka tsy maintsy sy ny tetiavana vahaolana ainga an'izany. Ary izay no hitako fa azonao an'izao fandreseny izao. Ay ve? Izay no tsy maintsy nataoko Eny ary. Fa efa tsy misy ahianao intsony amin'izany. Eny reo Hoe merci Lesy azontsika ihany fiazonana maminy aina sy mamitiana kely. Tsy naposiko hoe mpisolo vava mihitsy koa nge ny asanao Nahoana moa no ahafantaranao an'izany ianao aza ny mandatsy resaka amiko foana. Dia tena esorinao amiko izany ny zanako. Tsy hampahalalanao akory izy ireo. Dia mba andry ve ny feo miveritretanao amin'izany ry mianta? Olombelona ihany tokoa ka ny fanerenao toy izay no tsy tiako ry Henri na reny natokavanao teny amin'ny misy reny fotsiny aza nge efa manakorotana zavatra maro tsy vitan'izany fa mbola saika ho giazonao tatokoa ny zanako. Zaza izay fantatrao tsara fa mbola mila ny reniny tsy mbola mahasaraka mihitsy ireo. Ka noho ny fitiavako aminao niny nanaovako ny reny ianao mantsy toa tsy nandray ny fondrako mihitsy. Tsy misy fitiavana azo terena ohatran'izany intsony ry Henri fony mbola teo aminao tadidio tsara aloha ny nanaovanao ka efa ela aho nanenina amin'ny raha tsy vitako. Lazaiko anao izany ry mianta. Talohan'izay fantatro fa tena nifankatia be isika sy ianao mba heritrereto ihany ireny fotoana mamy ireny. Azotsika verina anie izany ary mbola ho tsara lavitra mihoatra an'ireny aza rehefa hiampy an'ireto zanantsika reto. Tsara rehefa mantsapa ny adisoana vitanao aloha ianao saingy tsy afaka hiverina amin'izany intsony ny roa taona latsaka efa nanova zavatra maro dia maro ry Henri Eny ary zaho moa tsy handery anao intsony tokoa fa heritrereto ihany raha ny momba azy mirahalahy indray aza matahotra ianao fa azonao atao foana ny mitsidika azy araka izay tianao. Zanakao tokoa ireo ary tsy hoverin'izay tsy horainy ianao. Tsy maintsy anontany ianao izy. Misaotra ry mianta. Araka ny didiny men'ny fitsarana raha teo koa moa izany Eny ny toerana misy aty efa fantatro tsara ka tsaroa fa misokatra ho anao foana ny varavarako ry mianta. Misokatra ho anareo telo mianaka rehefa voninareo. Eny izay aloha fa veloma ianao. Velominareo telo mianaka. Nangano any ny ranomasony Henri. Faharoa izao no nahitako azy toy izany. Tamin'ilay fotoana voalohany nanekiko ny fitiavany dia izao indray tena niova tokoa izy. Niverina tamin'ilay toetrany voalohany nambabo ahy indray. Henri, rain-janako. Tsy misy fitaizana lafatra raha tsy eo anatrehan'ny rainy sy ny reniny zaza.
efa voasolo nefa ny maharay any Henri teo anatrehan'ny lalàna. Misaotra betsaka anao aloha tamin'ny fanekenao izao fanasana izao Romianta. Tsy misy fisaorana rehefa ianao ary no isaorana nanasako. Raha ny fanondriko izao zany efa ela ihany Zany saingy ve? ianao moa hatramin'izay mbola nisalasala foana e. Ohatran'ny hoe sy azoazonao antoka zany. Ka ianao kosa nge tsy mbola nifanerasera akaiky tamiko e. Iny ka izay mihitsy nge no ezahako fenona zao e. Ay, Mianta, momba mitamberina tao anatinao ve le tianiko indray mandeha ry? Njara. Mbola veriko aminao indray ry Mianta fa tianao tena tiako ianao ary tsy mbola nity ohatran'izao mahazoazo mihitsy tokoa e. Vao mahita anao dia ohatran'ny miorooro ny saiko. Fa nahoanao kosa e. Njara, zavatra bitsaka no mbola mifamahofao ato an-tsaiko amin'izao fotoana izao. Mieritreritra ny zanako ary mbetika mieritreritra ny Henri iray ny zanako ihany koa. Mieritreritra ny Nasolo. Izany rehetrarehetra izany no mifamezivezy atao an-tsaiko ato avokoa e. Fanontaniana tsotra no apetrako aminao ry Mianta. Moa ve manam-pitiavana ianao? Izay ihany valiana dia ampy ahy. Sarotra be ny mamaly an'izany. Ay, mazava zany fa tia ahy ianao saingy ny zava-misy no manakana anao. Tsy zany? Tsy mateny ianao Njara, tsy hoe ny fitiavana anao akory ny tsy misy. Saingy tsy afaka ny an'olitra izany aminao Fa inona moa zany tena atahoranao e? Zavatra maro no mbola tokony hatrehako ary tsy mamela hipetra-potsiny re e. Ny fahafantarako an'izany aloha dia efa zava-dehibe amiko ry Mianta. Ahafahako miady hatramin'ny farany mba ho ahy tokoa ianao. Njara, ny fitiavako anao dia mitory ny fahareseko. Diso zany fiheveranao zany. Fandresena ho anao zany. Fandresena lehibe ho antsika. Raha naika aho dia ianao zany no ekeko dia ahoana ny amin'ny Nasolo. Le olona manan-kilema be fiantrana. Raha tsy izy tokoa moa toy izao ny fiainako. Ny fieritreretako an'izany dia mbola mihazo naka tsy mamela iroso eny aminao re. Ianao ihany io ry Mianta. Ny sainao ihany mitondra an'izany. Fantatro fa tsy feno ny hasambaranao raha eny amin'ny Nasolo ianao. Hitanao, misento ianao. Tia azy ihany koa ary Njara. Eny, tia azy ianao fa tao anatin'ny fotoana tena feno fahasarotana indrindra ny tsiriany zany. Hany ka misy zavatra tsy ampy foanao. Ny fonao fotsiny no mibaiko anao tia azy no ny vitany taminao. Mampalahelo ahy izy. Zao dia tsy fantatra na hanao ahoana izy ihany na hanao ahoana. Tsy intsony. Sady raha arak'izany fandehan zavatra izany koa mety ho sarotra ihany ingy ny hanavotana ny aminareo e. Mametraka olana betsaka teo aminay tokoa io reniny io e. Hitanao amin'izany ary ny karazana sakatsakana maro samihafa. Miaraka amiko ianao tsy misy ny olana ary tsy hisy mihitsy fa dia vonona ny ampiadana anao ary Mianta. Tena teniko izany. Eny nefa na izany aza avelao aloha hieritreritra tsara fa tsy vitako ny manapa-kevitra amin'izany e. Sa matahotra ianao fa vonona ny andry ianao foana e. Hatramin'izay ela izay tokoa aza moa andro ihany ka izao mino fa fotoana kely sisa dia izay sisa nondrasany ary feno fanantenana ihany koa fa anaika ahy ianao e. Eny ka sao dia efa tokony hodiko aloha tsika fa mandeha ihany mantsy ny fotoanako. Mbola tsy tara kosa izao e. Mbola misy toerana tiako hitondrana anao izay koa ka tsy aloha mba manararoatra an'izao fotoana izao sika. Ka sao manahirana ny rindro ny zazakeloko. Aleo aloha izy ikarakara azy eo ry Mianta. Zavatra hainy anie zany aza manahy ianao. Asa ka aiza ny toerana hoe hitondranao azy any?
inoko fa toerana tena finaritra anao tokoa izany. Nasolo irindra ie izy tokoa ty ay manahoany rindra manahoana ianao mandro solo hoe misaotra betsaka rindra avy tsy tantanako ianao aloha e aie tena ela tokoa vo hitako ny tranonareo rindra zany a mariny efa oviana no tady azy ty ho izy ianao hatramin'izay nahalasany mianty zay ie rindra ohatrany mahino zazakely a izy ndralava izy zany ie ireo tokoa izy andray tena nalailo azy tokoa entanty hoe mba trotroko rindra ty ary re andray toy ny efa ela be zany ny fandaozako tamin'izany fa angatsy eo mianta ry rindra mianta zao tsy eo fa mbola lasa ny voakaniko ka ny amin'izay indrindra mantsy rindra ny saika alehako aty aminaoko efa ela izy zany no taty aminareo ve voangakaingana ihany zay ka tena malaelo azy a ary tea fantatra ny marina ihany koa ny tena nahatongavako hoe ie fa ono azy rindra fa inona ny tena mariny mba afaka manazava amiko ve ianao sa nasolo a angamba efa ho avy izy zay ka aleo izy mihitsy miresaka aminao ka tsy hanafina aminao nininina izy akory fa ngako hoe ianao tsy mahafantatra ka fantatro tsara ny zava-nisy rehetra e mpinamana izay roa ary tsy mifanafina nininina mihitsy fa anjarany ihany no mitondra fanazavana aminao an'izany ngambako eny azy oka moa zay ry njara tsy maintsy azoko ianao e tokoa izy fa tany esory aloha ny tananao ry njara tsy mahita zay ataontsika akory izika manahoana ianao manahoany nareo ary toa misy olona miaraka aminao mantsy henoko ie njara io manahoana ianao fa ahoana nahitanao ny taty amindririndry ka rehefa nikaroako nandritra amin'ny fotoana nahatra dia hitako ihany ry mianta saika anytaniako ny misy anao ka ay ianao taty reto a mba afaka mamelana iresaka vetivety ve nareo azafady indrindra ohatra marina tokoa zany eo tokoa aloha nareo fa mbola betsaka ny tokony hifampizarana-reo e ho any ambony izay aloha ka nasolo andray tena nalaelo anao a na izaho koa zany hoe nalailo mafy anareo telo mianaka ary mianty fa naninona ho any dia nandeha tsy niteny tamiko nareo hoe lasa tsy nanao veloma fotsiny fantatro fa zavatra diso ny nambarany reninao anao azoko antoka tokoa zany tonga ty ianao nataoko fa hiaino izay fanazavako ka miangavy anao a mba hiaino an'izany eny tokoa aloha ny fanazavanao fa miaino ary mianta efa namposika any zany ry mianta nefa dia naninona ny tsy niveriny nareo mba nanazava tamiko ny marina ka sady efa jamba ny mbola tsy nampahalalanao ihany koa ve ny saiko sarotra amiko ny anazava ny sainao amin'izany raha mbola ao ny reninao ry nasolo a eny fa ahoana ary mianta efa nydraviny zany aloha ny amin'ilay zazakely sy ny rainy ie efa milamina tokoa ny amin'izany ka nanampibetsaka teny amin'ny fitsarana nahazoko ny tazona azy njara ay saoranazy tokoa zany raha tsy teo ny fanampiany ah tsy fantatra tsony izay mety ny hafaran'ny zanako eny tokoa ary mianta izay fotsiny ihany no tiako fantatra fa nyroroy be ihany mantsy ny saiko ny eritreritra n'izany ka dia ahoana izay angamba fa andeha amin'izay aloha e efa nahita azy mirahalahy ihany koa mantsika andeha fa andeha ho iza sahady ianao e andeha hiverina ody ako nasolo a ahoana ry mianta dia ahoana zany ny amintsika mianta aza mieritreritra n'izany tsony ianao hoe efa tonga soa atao amin'ny trano rindra namanao ianao fa tsy toy izay nitranga taloha tsony e efa misy olona afaka niaro anao ihany koa ato maninona ndry ataoko fa fantatro tsara ny tiako tenenina amin'izany e tsy mitananao a aza lefa lavitra noho ny amiko tsony ny sainao ry mianta omeko azo manontolo ianao fa izy ty resahanao e njara ka njara izay manam-pitiavana anao ihany koa nijambana dia tsy mahita aza afaka mamantatra ny zava-misy lalindalina kokoa solon'ny masonay izany ka fantatro tsara ny misy eo aminareo ary fantatro ihany koa fa aminy ianao no tena hita fahasambarana ry mianta nasolo dia ahoana izany izao ihany tianao anefa
noho izay fitiavako anao izay indrindra no hanomezako fahalalahana anao e. dia ahoana zao mianta adino iatreo ny amin'ilay jamba efa eo anatrehanao no avinao mamirapiratra ankehitriny e. nasolo mianta fa ino ty malasa sainanao e. mieritreritra ny fiainako aranjara mieritreritra izay vita rehetra dia ngamba koa mieritreritra ny nasolo aza manometsy ny aloha ianao amin'izany efa miezaka ihany anefa sarotraniko ny anadino azy ao anatin'ny fotoana foy eny e za koa zagny mieritreritra ihany hoe sao dia voatery fotsiny ary ianao anaiky ny fitiavako fa tsy vokatra ny fonao akory zany tianao any nefa tsy ampihiratany masoandroko raha izay fitiavana anao fotsiny ihany tazon'ny tandindo ny lasa tsy hiratra reny masoandroko asa inona no antony eny na za koa zagny matsapa fa nisy fahadisoky ihany tany am-boalohany ino nisy fahadisoky ihany satria mbola ndraiky bota amina solo ianao efa lasa zany efa lasa tokoa nefa tao anatin'izay herinandro zay aza tsy mety afaka andohanao ny tantara rehetra ka hoe aho hoe tsy ofeniko angamba ny fahasambaranao ka ahoana zany ndrasy fa resahako rindra dia afaka mandeha mijerenina solo any aminy ianao e afaka mitsidika azy ihany njara tena avelanao tokoa ve ino zany no tena izany tsy hotsony onona solo fa lasa nanaraka ny reniny any an-dafy fa ahoana ary sa tena kepoka tokoa eto am-pandrenesana an'izany za efa nanantena fatratra ny ahita azy mianta fa tena malahelo azy ve londry malahelo azy arindra malahelo anina solo eny fa izy mirahalahy koa azy angamba tsapako fa malahelo azy izay koa no mahakasitina azy ireo ohatrany io nefa izy zany ty efa lasako efa lasa dia inona tsony moa zany sisy fahatserovana sisy zany rehetra zany fahatserovana azy sisa navelan'ity trano ity dray mitsangana kiteo mitsangana dia ntaontsika aloha monjy fidiny fa andeha ho aizy tsy mbola azoko mihitsy ty hoe andeha tampotampoka ity ngerinjary marina andeha hiampita ranomasina sika maninona zany efa voakarakara avokoa ny zavatra rehetra eny fa nantoerana lehantsika any aza efa tomombana avokoa hiampita ranomasina hoana moa fa tsy azoko andeha hitsangatsangana nga eny andeha hakarivotra ny ivelany ihany sika raha izay malaza azy ka tokony mba niteny tamiko ihany kosa ianao fa za zao tsy vonona amin'izany mihitsy nefa dia efa voavidinao hatramin'ny tapakila mpiara-manidina azy tiako andao rehefa tsisy anenenany zany andao fa ahita masoandro mibosaka ianao rehefa any ampitany dia terenao fotsiny ahy zany maniry anao mihitsy satria aza tino fa tiako any ianao hoe ary fantatro fa izay no mahasoanao dia tonga dia nitapahako samyrery zao le antsika zao eny ary tontolon'ny tantara fatao kalamiata indray ty fa inona indray nataondria ty njara fa ahoana zao fa izy ty toerana hitondranao aty aizy nasolo neny fatao mahare feony mianta zany nasolo mianta andray hitako ihany ianao nasolo fa naninona any dia nandosiranao taty malahelo anao ange ahy mianta satria izay ny fantatro fa nadinoko anao vetivetika dia ny fanarahako aneny aty atany lavitra aty zany ko nefa dia tsy nahasaraka ny heritreritra ao tokoa zany na mianta zany tany Madagasikara tsy nisy masoandro ny hiratra mihitsy noho ny fieritreretana anao ry nasolo zany ve
tsy ampibetsaka mihitsy ny fiainany lozanao e ka zay no antony nandraisako an'izao fanapahan-kevitra zao. Njara fa ahoana e? Io nasolo e, teo aminy ianao no nalaiko ka ataoko fa rariny raha averiko amin'ny toeranao ianao rehefa hitako fa tsy nahasoa mihitsy zany. Ny fitazonako anao dia karazany fampijaliananao ihany koa e. Ka ny aminay Anjara ny anareo ry mianta, anjara tsy azon'izaniza ravaina. andray de tena teny avy ao am-ponao tokoa ve zany? Zangy tsy nahafantatra ninona Eny ary aza miahiahy tsony ianao fa efa io eny nasolo e. Andray misaotra ny sery njara, misaotra anao fa tsara ihany aloha raha anontaniana ny hevitry mianty sao dia mbola miroroy saina manko izy ko. efa natokako anao manontolo ny fitiavako tamin'ireny fotoana ireny ka tsy hivadika aminao tsony ahy e. Andray Nefa tsy any angamba ny olana ozy fa inona indray ry mianta? ny reninao. Andray ry izy roa, zao anefa tena tsapako fa tena fitiavana tokoa ny ianao ry mianta. Matoa tonga amin'izao fanapahan-kevitra faran'izao ty tovolahy ty dia tena manaiky fa tia ny zanako tokoa ianao e. Sady mangataka fahamelana amin'izay rehetra nataoko taminao ahy e. No misaotra anao ihany koa e. Misaotra anao ahy ny tiany zanako ary farany dia mitsodrano anareo ahy e. Andray mahafinaritra ny mandre an'izany teninao zany ary neny Ka izao dia izao ihany dia tokony hiverina ny Madagasikara sika ka hanomana ny raharahana sy mianta raha izany ko. Oay, ka efa ty ihany ve reto ka maninona raha tanterahana ty zany dia aty nareo roa no mipetraka e. Tsy manaiky an'izany ary neny na ny nandehanako taty aza efa tsy fidy ny tamiko, tsy maintsy any amin'ny tanindrazako no nanorenako ny tokantranoko e. Ny farana teo ary ilay tantara no soratany sederana antenaina Rabe Arnal. Tantara nampitondray ny lohateny hoe anaty Aizipito. Ireo nanome aina ny tantara Lantosiliva Arioly miaraka tamin'ny Eric, Jean-Jacques, Hervé, Rakoto ary Faly. Tovorazana mamonjy no nandray feo Anjariliva no nanatitozy.